Miasa ho an'ny tompoko. Ny voasary ny tompoko no ny voasary ny tompoko no antony sa ary ny rambiazina kosa no antony tanety fa kosa ny fanamasina no antony zao fotoam-pivirina izao. Milaza miara-mahita ankehitriny raha toa ka hanambara fa andray tsodrano ny atongavantsika menakavy eto androany koa dia ny voalohanteny dia izao hoe iva ony tsy mihoatra ny lempona ary tendrombohatra kosa tsy mihoatra nakaratra ary avo sy lehibe tsy mihoatra non'Andriamanitra ka dia atolosika azy ny tera sy ny ajary ny voninahitra fa aza rery ihany izao fotoam-pivirina izao izany. Manaraka izany dia manana ray aman-dreny ara-panahytsika izay paster Andrianevra Velona Adolphe Mivady izay arabaina manokana no natratraran'izy ireo izy mianakavy izy sy ny zafikeliny izao taona vaovao 2020 sy 2021 izao izany. Tsy adino ihany koa nefa fa ny miarabantsika rehetra izay tonga vorolanina eto satria ho ny fitenenana hoe setroka ony tsy midonadona-poana fa ao ny afo ary ny rano tsy mirindriam-poana fa ao vato ary tsika menakavy koa tsy tonga foana fa ao antony dia niraisanao tsodrano androany zany. Koa dia tononoko sady amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy alamaina ianao androany fahitanao manokan'Andriamanitra ary raha sambany ianao tonga eto androany andray tsodrano dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manokana izay ty le fotoana anankiray izay tian'Andriamanitra manginanao ary ty le fotoana androany izay tondran'Andriamanitra fanovana eo amin'ny tantaram-piainanao zany. Koa dia satria mandeha dia mandeha ny fotoana na dia tsisy tongotra aza dia miazakazaka mafy dia mafy koa dia hivavaka isika amin'izao fotoana izao dia omeko an'ireto mpitera lohanza avy any alasora ireto ny fitohizany fiteny zany. Koa andeha isika hivavaka amin'izao fotoana izao anandra-peo ho an'Andriamanitra apetraka isika ampelantanan'Andriamanitra izao fotoana izao efa nilaza izy fa izay zavatra rehetra ataonareo dia ataovy ho amin'ny anarany Jesosy tompo. Andao hivavaka tsika. Ry Andriamanitra rainy tsara indrindra misaotra betsaka Jesosy noho ny amin'ny fahasoavanao sy ny fahatsaranao ka nanomezanao anay izao fotoana izao fa na dia teo aza ny fikasanay ary na teo aza ny etaponay ho tonga eto raha tsy avy aminao zao dia tsy tanteraka fa satria avy aminao izao fotoana izao tompo dia notahinao manokana izahay ankehitriny ary Jesosy dia tahio izao fotoana izao aoka ny hery ny fananao masina iasy eto amin'izao fotoana izao ary mino tompo fa izay rehetra tonga eto dia tsisy alamaina andray fahasoavana ahita ny fahatsarana atsapa ny fahalebiazanao izay tsararay avy misaotra indrindra raha eo mankasitraka indrindra Jesosy fa tsara ianao dia rainy ianao dia mena voninahitra ianao satria tsara indrindra ianao tsy hainay tsy hisaotra sady fa nitsodrano zahay efa nomano ny mpanomponao ho anay dia natao tanteraka aminay zato ambonin'ny zato zany dia mankasitraka indrindra tompo tahio ny fotoana rehetra izay ataonay eto mba hisehono ny voninahitra ao ary hisehono ny fahatsaranao sy ny fahalebiazanao zany tahina sahatra zao fotoam-bavaka izao tahina ihany koa ny fety izay rahana manao rehefa avy eo mankasitraka Jesosy apetraka efeno am-pelantanao zany halleloia amen. Raha isika afatanan'izy ireo zany. Halleluja! Halleluja! Andeha tikitiaka mafy ho an'Andriamanitra ray sady iorakoraka mafy be ho an' Jesosy. Halleluja! Isaorantsika ny tompo ny amin'izay fandaminana rehetra izay amin'izao fotoana izao dia ombako manana ny fiarabana izay nataon'ny mpanompon'Andriamanitra teo
hoan'ray aman-dreny izay mpitarika antsika atao amin'izao fiangonana rehefa izao pastera Odolphe Mivady miaraba ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra rehetra izay mpiara-miasa aminy ity tanàna mafy tsika ao anatin'izany. Miaraba ihany koa antsika fiangonana rehetrarehetra izay tonga eto. Ianao le mpandresy. Amen. Ianao le mpandresy ho iasa ty. Ianao no naresin'ny sakana. Sa tsy ve? Maro ny olona riavana ny teo eto amin'ny toerana ity androany. Fa noho ny antony maro be dia tsy tonga eto izy. Fa ianao androany le miavaka. Olona miavaka ianao satria andray ny tsojano. Amen. Amen. Mbola misy mafimafy noho izany ve le amainina e? Amen. Isaorantsika ny tompo izay fampidirana izay. Irositsika ny amin'ny fampivavahana. Andehantsika amin'izao fotoana izao. Miendrika tokoa tsika sy raha avy reto raha isaotra. Satria tsy noho ny avy aminao na ny avy amiko no ahafahantsika tonga eto androany. Fa noho le raha izay nitantana antsika. Noho izy namindra fo antsika. Noho izy nivimbina antsika. Name anao tombonandro fahasalamana. Ka afaka mijoro tsara ianao manompo azy eto sa tsy ve? Andehantsika isaotra azy amin'izao fotoana izao fa mendrika izany le raintsika izay ao an-danitra ao. Isaotra Jesosy. Amen. Alleluia. Alleluia. Reto ny fiangonana isaotra anao raha fa mendrika izany ianao. Alleluia. Misaotra anao. Misaotra anao. Misaotra anao. Misaotra anao. Misaotra anao. Andao veritsika ihany misaotra anao raha. Misaotra anao. Misaotra anao. Misaotra anao. Misaotra anao. Ray samy sorana ataona iandroany zany Jesosy. Amen. Navy aminao ray. Tsy tambo isaina. Ny fitahina tobaka ho anay sanakao. Malalana. Ampy mizara ho an'ny tsirara iavy eto. Ampy mizara. Ny fahasoavana avy aminao. Ampy uzarai no anao sy hoai. Misaotra anao. Misaotra anao. Jesosy misaotra anao zay. Misaotra anao. Ampy fitiavanao. Ampy fitiavanao. Fa lehibe tokoa. Lehibe tokoa ny soa. Ka misaotra anao raha. Asandratsika mafy ny feotsika. Misaotra anao. Alleluia. Misaotra anao. Misaotra anao. Misaotra anao. Misaotra anao raha yo. Misaotra anao. Tombonandro zay nomenao anay. Isaorana ianao. Misaotra anao. Misaotra anao. Misaotra anao. Isaorana ianao satria lehibe ny fitiavanao an'izao fiangonana zao tompo. Nofombinonao zay. Notarianao zay fanahy masina. Ka tonga eto androany. Tonga eto amin'ity fotoana androany ity. Anompo anao. Hitady anao. Hikiasaka ny tavanao tompo. Misaotra raha. Tsy noho ny herinay zany. Tsy noho ny fahaizanay. Fa noho ny fitantananao. Iza moa no mihoatra anao. Iza no mihoatra anao. Be fitahianao. Fitahianao. Ianao le tsy manisa e. Tsy manisa eloka anao. Mpamindra fo. Mpamindra fo. Iza no mihoatra anao raha yo. Mihoatra anao. Be fitahianao. Be fitahianao. Tsy manisa eloka anao. Manisa eloka anao. Mpamindra fo aminay tsirara iaby. Alleluia.
Tanana mafisika eo an'Andriamanitra. Halleluja. Misaotra raha. Misaotra Jesosy. Misaotra fanahy masina fa eto ianao androany. Manatrika anay eto. Nidera laza teo anao irery an'izany. Araka ny teny am-piandohana, ivery sy tandraka fahasalamanao men'Andriamanitra anao androany io. Mila sy apetrapetraka fotsiny amin'izao io. Fa mila entinao hiderana azy, andizanao azy, anandratana anazy eto amin'ity toerana ity. Halleluja. Eto Jesosy androany, anio ny andro lehibe anamboaran'Andriamanitra ny mombanao rehetra, ny fiainanao rehetra amin'ity taona ity. Amen. Raha vaovao ianao tonga eto miara-manompo an'Andriamanitra miaraka aminay, dia araka ty hira zay ataontsika iarahantsika midery ty, anio ho tonga ny famonjen'Andriamanitra ao aminao. Amen. Mety hoe nasain'ny fianakaviana ianao tonga eto, dia tonga eto andray an'izany tsodrano zany, satria matsapa ny landra an'izany tsodrano zay ho raisiny eto. Amen. Dia zay miteny anao androany, zavatra tsotra ihany lazaina ianao. Raisy Jesosy androany, izao fotsiny ihany, diovy ny fonao, idiran'i Jesosy, idiran'ny mpanjaka, dia aza mianahana, aza misalasala, ialao ny fahotana, dia ny beba. Tuba. Anio avy aminao ny fakakana. Anio. Ifanena amin'ny Jesosy ianarivo, ifanena amin'ny Jesosy ianarivo. Andro lehibe aminao ty andro androany, lainaranitra sy ny tany. Ifanena amin'ny Jesosy ianao niany. Ifanena anio. Fatsy amarany. Hopa. Siasanak'Andriamanitra iorakoraka mafy. Ifanena amin'ny Jesosy ianarivo, ifanena amin'ny Jesosy ianarivo. Andro lehibe aminao ty andro androany, lainaranitra sy ny tany. Ifanena Jesosy ianao niany. Ifanena anio. Fatsy amarany. Tuba. Izao fotsiny ihany, diovy ny vonao, idiran'i Jesosy, idiran'ny mpanjaka, dia aza mianahana, aza misalasala, ialao ny vahotana, dia mibeba, miaiky ny eloka, ary tiaky andro io, fizao dia zao, dia ambarao aminazy ny raha mahazo anao, zay ilainao, izay tianao, zay ilainao, izay tianao. Ifanena amin'ny Jesosy ianao androany, zay mifanao eo atsika. Tuba. Afaka mandia, afaka mitery. Say.
Anio ty era ho amin'ny fitiavan-tanana ny tompontsika. Hoba 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 eo Tanora terra tanora terra tanora terra tanora terra. Ifanena mjesose na wanwati eu asandrato Jesus. Hopa ate Ani tu Yepa Aizale urakura kawantu pai Ani Ifane na mteso se ya no iwo. Ifane na mteso se ya no iwo. Angrulebe anaudia ruanwande Lainarla nisasitande Ifane na mteso se ya no nyande. Ifane na mteso se ya no nyande. Ani Fatia Marana Hallelujah Hallelujah Samy mazomperany am'izao fotoana zao misy matoky efa mpandresy ianao raha nisy rerazeraka sikifikify tao na hery tao anatin'izay fideran'izay satrany ve itoy antsika ny amin'ny famponan'Andriamanitra irosika ny amin'ny vavaka azafady tompoko fandaminana vetivety mba mivoaka vetivety atsy tokotany nareo voatendro manaty rakitra rehetra tompoko zay voatendro manaty rakitra rehetra voaka vetivety atsy tokotany irosika ny amin'ny hira fiakofana anandrasan'Andriamanitra ao anatin'ny hira satria mendrika izany ny raintsika izay any an-danitra mipetraka amin'ny seza fiandrianany izy ny natao izao anao izy ny nandatsaka ny ainy famonjena antsika tsiraray avy Alleluia Manopini masco dentro mbuitra Aviais amu no famutena Lai panzakani funinaitra nanduni vidini uai nyusita tau Calvari Alleluia Toitaku yanau fofantika Nilani vuanau sei vuale funa Nusachuna til nururanaku natotinu tinuna matua tau Calvari Sikerecha yarilaza inirana win Ini asfizalini
tomafy tamina Tomafy tamina nefa ianao irery fa ianao irery tena ianao Jesosy ianao ihany no navidy izay. nidiakapoka no fanasitrananay ni ranao latsaka no famelana heloka Amen. Ianao lay vato izay no lavin'ny olona efa tonga fehizozaniko n'Andriamanitra. Lay niaretanao tomafy tamina nefa ianao ihany Jesosy aversika ihany ny ranao ire Jesosy metrikanitere anao Jesosy Jesosy dia mbola ianao no navidy izay. Andesika amin'izao fotoana izao hivavaka anotritra ny tenatsika amin'izao taona vaovao zay meno tompoantsika izao andaontsika tsy raha avy reto tena hanompo an'Andriamanitra hivavaka sika mba tena androso amin'ny sitrapon'Andriamanitra hivavaka sika anotritra ny tenatsika mba ho voatahiry eo am-pialan-tanan'Andriamanitra mandrakariva mandra-piavo eny amin'irao lanitra atolory ary ny tenanao tena manaova misy voady androany hoe Jesosy hatramin'ny farany ny fampokanao Jesosy tiako ianao sandrato mafy mivavaka ao amin'izao fotoana izao makasitraka Jesosy makasitraka raha alleluia ianao natoy izao anahy ahafahanay mbola mivavaka eto manavao ny amin'ny fampona ianao ahafahanay indray mbola mangataka ny amin'ny fandrosoana lalidalina ny amin'izao fandrosoana ny amin'ny famponanao zao Jesosy ty ao Jesosy eo tario ao ampianara ho lehilahy mahery ny amin'ny famponanao Jesosy androso ny amin'ny sitraponao raiso amin'ny vavaka izany Jesosy mba tena ho hatramin'ny farany fampona ianao mety mandalo ny olana mety mandalo ny ady
fa tsy jery an'izany zay fa ifikitra sy banja le Andriamanitra tompo fonona ismpanefa izany tompo amarino amiko izany vavaka izany ataovy amiko izany etaetapoky izany satria sy matahiry ny tenako tompo fa tehiriziny faloran-tenako androany ho voatahiry eo am-peran-tananao ho voninahitry ny anaranao masina izany Jesosy reto ny fiangonana androany tompo reto zay androany Jesosy eo manao voady eto anatrehanao fa zao fanarana ianao zao dia hatramin'ny farany hatramin'ny farany hatramin'ny farany raiso izany Jesosy raiso izany Jesosy toa fanamahery toa fanamazoto a andeha tsy reraka any amin'ny fanarananao andaontsika androany ianao voady mihitsy hoe zao fampona ianao zao Jesosy dia hatramin'ny farany teneny mihitsy atiako ianao Jesosy tsy atakariko an'izany raiso izany Jesosy tiako e tiako tena mamy tena tiako indrindra tsy atakariko an'izany tsy hosoloko fa hatramin'ny farany zao fanarana ianao atsika sianao hatramin'ny farany aovaovany tananao halleluja andaontsika mbola iray feo ihany afoky izay maminy foky aty afoky izay maminy foky aty teu meko anao zao ai azy zao tontolo izao sao tsy alaminao nafaly ao nalahelo ao teu fonenao nalary ao nani ao sinao androany zay mivoady Jesosy ao mivoady fanao anao hatramin'ny farany Jesosy tina ianao reto zay mireko eo androany tena mamy nay tompo tena mamy koe tena tiako indrindra mahalala ny foko ianao Jesosy tsy atakalonay an'izany atakariko an'izany tsy hosolonay tompo tsy hosoloko ninone fa hatramin'ny farany hatramin'ny farany hatramin'ny farany tikasy anao hatramin'ny farany aversika amin'ny feo manefa sikanao hoe tena mamy tena mamy koe tena tiako indrindra tena tiako indrindra miaraka aminao Jesosy malala ny foko ianao Jesosy tsy atakalonay an'izany atakariko an'izany tsy hosoloko raisany voady raisany etaeta ataona ianao hatramin'ny farany tikasy anao hatramin'ny farany tsy atakalonay an'izany atakariko an'izany tsy hosoloko tsy hosoloko ninone fa hatramin'ny farany Jesosy hatramin'ny farany tikasy anao hatramin'ny farany hatramin'ny
mavosika ho an'Andriamanitra. Misaotra Jesosy, misaotra Ray. Amin'izao fotoana izao tsika dia mendrika an'andray fanahy masina ianao. Ty taona vaovao izay meny tompo antsika ty raha amin'ny herin'ny tenantsika ny amin'ny fahaizantsika no hoe tsika mamakivaky ty taona ty tsy mahefa na inona inontsika fa soa ihany fa ianao dia mendriky ny andray ny fanahy masina satria ianao ny tempolon'ny fanahy masina. Andehantsika amin'izao fotoana izao ary angataka tsy anaiky mihitsy tsika raha tsy feno teo feno androany mivavary amin'izao fotoana izao, mivavaha amin'izao fotoana izao, angataka ny herin'Andriamanitra, angataka ny afo ny fanahy masina mba tena andeha tsy ho reraka tsika ny amin'izao famponan'Andriamanitra ao. Alleluia. Fanahy masina ao tiako ianao, mamika anao fanahy masina, tiako ianao fanahy masina ao tempolinao a mangetaetanao ty tempolinao androany, mangetaetanao ty tempolinao fanahy masina ao. Zay rehetra mangetaetandroany ty ho fianony ny fanahy masina, angatao amin'ny etaeta ny herin'Andriamanitra, angatao amin'ny etaeta ny afo ny fanahy masina. Lazao misy tsy manaiky zay fanahy eo, tsy manaiky zay fanahy eo raha tsy feno ny herinao, tsy manaiky zay fanahy eo raha tsy feno ny ositrao. Alleluia. Fanahy masina midiny ianao. Tsy manaiky zay fanahy masina ao, tsy manaiky zay fanahy masina ao, feno feno dia feno za. Fanahy masina ao tsy manaiky zay androany raha tsy feno ny herinao, raha tsy feno ny ositrao. Fanahy masina, fanahy masina, fanahy masina midiny mameno tsirara avy, mameno dia manosora. Mitovy ny asanao fanahy masina, mitondra fanafana, mitondra fandresena, mitondra fahora, mitondra fisalatana ho an'ny Alleluia, 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 alleluia. Oh, fanahy masina ao midiny anao amin'izao fotoana izao. Fenozay fanahy masina, magnidiny eto ny herinao, mangetaetanao ny vahoakanao, mihinana ny fampaherezana toy ny tany karakara. Niranonora ny fanahinao, maniry mafy ny vahoakanao androany, kasinao indray, avy fanahy eo, tsy manaiky izao, tsy manaiky ao fanahy eo raha tsy kasinao indray. Raha tsy kasinao indray,
etaeta lay ranon'orany fanaina aleluia ikasinao ita avy fanay masina sy manay zay androa la yaw funa fanay masina idine eto androany okasagazapo alfidina niafina tsy raha iagatoany fanay arosay fanay masina niafina niafiny fanayina mirotsake eto androany mirotsake eto androany niafiny fanayina avy fanay masina avy mamenoa anay sy raha iavy reto feno zay aza mieritreritra na izy ianao androany fô kifantoka tantera fa hidinao anatinao ery ro fanay masina avy fanay masina avy fanay masina avy fanay masina vô avy fanay masina vô avy fanay masina vô manaiky zay fanay masina vô fofatananao fanay masintsika zay nameno atsika aleluia misaotra ny fahafelana misaotra Jesosy aleluia aleluia misaorantsika ny tompona fahatsika nanandra-bavaka ny ankohaka ihany koa teo anatrehany amin'izao fotoana zao dia manasanao hitsangana hideran'ny tompontsika androany sa zany ve tena hideritsika
ambaratsika misy fafalitsika miandrandra an'le tsodrano lehibe zay ho tanteraka eo amin'ny fiainanao. Amana satrano ve satria tsodrano eo ataony dia teny ho tanteraky. Amen. Dia ho anatin'ny ty rafiderana zay ho ataontsika ty dia mbola any amponompanimpon'Andriamanitra any le tsodrano dia hosotomitsika sahady hosotomitsika ao anatin'ny fanandratana an'Andriamanitra ny tsodrano. Amena amena lasarsika iteran'Andriamanitra ianao azavarina fotsiny mijerana ety aloha fa tena mandraisy ianao anjara ny amin'ny fiderana eo an'le te-tanana hoe mafo any tompo ataovy tena mirefitrevitra misy ho any Jesosy. Soba ataovy mafo ihany soba pecaro hopa soba eo ihany eo tsika miaraka daholo. Eo ary miaraka mandroso kely am'izay soba hopa ho any Jesosy si ofeso ho any tompo ola tsara tsika drabe navza hitondra fafaliana fety aravona amitsika jiaby parepare tsika jiaby ola tsara tsika jiaby inoko aty vavao ino maresaka ao amy tombo fitahina amy tobaky sanandro ola tsara tsika jiaby inoko aty vavao ino maresaka ao amy tombo fitahina amy tobaky sanandro miurena manafo azamiala miure azamiala azale urakuraga watumfeva wanalfita iti soba ola tsara tsika jiaby inoko aty vavao ino maresaka ao amy tombo fitahina tobaky sanandro ino maresaka ao amy tombo fitahina amy tobaky sanandro miurena manafo azamiale miurena bakwabe azamiale azamiala amy Jesosy ianao soba miurena afakwabe sara miterany tompo ao aminazy ahitanao zavatra jiaby mampiedompeny fiainanao sy manary anao Jesosy sy manavakavakolo tsara miterany tompo atsika afakwabe sara mitera fa izy mendrika alazaine iaraky iterano ko anazy atsika jiaby eo zalahy mitsinjaka namako mitsinja amy Jesosy mitsinjaka amy dianao aza miala aminazy ara mitsinjaka namako mitsinjaka
Mipetaka am Jesosy mitotrangy anao aza miala aminazarao Sara izy miorena manako aza miala aza miale miorena vakoabe aza miale Jesosy mpamonjanao ramozitaba Sisi asalo avenir aksiabe Iko matajano Allo siabe Aizale urakura kawache sose Fena fona ka Samba la Sisi asalo avenir aksiabe Oh baba Osawe Samana baramna Sara Jesus Sera de wakati nao Amarawas bachara tupu Opa Hello Samana baramna Sara ro Jesus Hello Iko matekano Iko matajano papa Yo naram soti Tuba Hoba Tuba Yo wargara nyurakura kablaza we Sofia, one, two, Se pandres miura kura kama fe. Sazuma. Tia. Ye war le fes kam tupu an tupu. Yo. Tia.
Yes, Allah. Hop. Yeah, Papa. Asale urakurako. Yeah. Alefa. One, two. Asandrato General. Asandrato Nivo. Ira fiderana ti. Jesus. Yeah. Amini Marana. Sia siku fecha. Ura. Ela Jesus. Asanda toniwe ni fiderana nao. Jesu Kristi pasaka pevunaita. Ina fiderana tino akala sekoto. Jesu Kristi pasaka. Yeah. Sia siku fecha. Amini marane. Soba. Uramuri las aguas, uramuri tiraguas, ateron tu psique, asanatom ni música, ateron tu psique, asanatom ni música, gerawam ni música, gerawam la guitarra, gerawam ni yapunga, so, three, yeah. Irakura na se fale. Eu armera Irakura na tawon. Wow. Yeah. Bravo for Brefiti Amao. Fale. Bravo. Simedi Kawe. Istaminawa. Dania Tigiati. Dai to give to Diana. Fale. Bravo for Brefiti Amao. Tau yari fali, tau yari te, tau rafu, tau yari fali, tau rafu, asale tieni una fali, ti. Yo.
Yona hurakan. Fiterana madraba sakana. Si. Bi. Urakura kawatu be. Hop 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 tuba. Yo. Wow. Azale muraya. Isso não é prisão. Afeta. Tile fiterana manda pasakane. Tile fiterana mama faturane. Sei maenuas, ia mana uwe. Tile fiterana mama ere. Ia kis, itandura. Ayamane, katabe, nenibe. Ulu jabi, fan, iteranjaso. Ia kis, itandura. Ayamane, katabe, nenibe. Ulu jabi, fan, iteranjaso. Ocho de refonte, Amini funai, amini senai, amini nai. No we there ananto. Ocho de refonte, amini funai, amini senai, amini nai. Kura. Tama. Tuana te amitupu Nuiti zaku Satar de tuanrani Il fiderana Junzana ratanandani Tuana te amitupu Nuiti zaku Satar de tuanrani Il fiderana Junzana ratanandani Niakis Itanura Kayamande Nadabe Fan, Belancaso, Yankee, Itanura, Ayamande, Nadabe, Nedibe, Fan, Belancaso, what should I live from there? What should I live from there? What should I live from a deal? What should I live from a deal? I'm in Ifunai, I'm in Isanai, I'm in Erinai, what should I live from there? What should I live from there? I'm in Ifunai, I'm in Isanai, I'm in Erinai. Yeah, Baba. Yo. Hoppa. What should I live from there? What should I live from there? What should I live from a deal? What should I live from a deal? I'm in Ifunai, I'm in Isanai, I'm in Erinai.
Haleluya! Haleluya! Eo raha isika mpitia-patanana ihany voaropon'Andriamanitra mitondra ny fandarana manaraka izany. Isakantsika ny tompo lehibe ty fotoana androany ity a fotoana iarahantsika fiangonana rehetra mankalaza ania Jesosy. Itehaka mafitsika ho an' Jesosy. Mafy nitehaka ho an' Jesosy. Mafy ihany nitehaka ho an' Jesosy. Lay Jesosy tsy hitany masonao kanefa eto amin'ity toerana ity Jesosy lay lohan'ny fiangonana itehaka tsika ho azy. Lay zanak'olona sady zanak'Andriamanitra ho azy iran'ny voninahitra. Haleluya! 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 Jesosy mahery magaga eto izy. Eto izy. Tsy hitany masonao izy a kanefa izy a mahitanao. Ary amin'ity fotoana androany ity a zay rehetra mangetaeta an' Jesosy dia andray fiainana manokana an' Jesosy. Jesosy tsy mba miangatra miaraka amintsika izy amin'izao fotoana izao. Dia ny tenako voalohany dia saotra ampotsiny amin'ity fotoana androany ity a ankoatra zany koa dia miaraka amin'ny pasteur Adolphe Amivady a ny amin'izao a fepitoana ahafahantsika miaraka azy ireo a ahafahantsika ihany koa mandray-tsojano dia amin'izy menakavy izany. Ankoatra zany koa dia miaraka antsika fiangonana ihany koa tonga sy ato am-piangonana ianao amin'ity androandroany ity satria misy zavatra efa noman'ny tompo ho anao androany. Hitantsika rehetra ny Andriamanitra. Itehaka atsika ho an' Jesosy. Tonga amin'ny fotoana ahafahantsika manao ny fanomezana ho an'ny tompontsika androany. Ny fanomezana dia manana toetra mahafanomezana anazy. Don ny fanomezana. Ny toetra ny don na ny fanomezana dia voalohany tsy antery. Tsy antery. Faharoa entina amin'ny mpitiavana. Entina amin'ny fifaliana. Izay ny toetra ny antsoina hoe fanomezana. Fantaro fa ny fanomezana tsy miantoka mihitsy ny famonjena ny fanahinao. Ny famonjena ny fanahinao dia vita ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Kristy no fanatitra lehibe indrindra, fanatitra tokana ankasitran'Andriamanitra ray any an-danitra. Itehaka atsika ho an'i Kristy. Fa kosa ny fanomezana dia ilay fankasitranao an'i Kristy satria novonjeny ianao. Averiko ny mandeha zany. Tsy miankina amin'ny fanomezana ataonao ny fiainana mandrakizay. Fa ny fiainana mandrakizay dia ianao manolotra ny fiainanao ho an'i Kristy. Dia Kristy avy eo no mitahanao manokana. Noho izany androany amin'ity maraina ity raha hanome ho amin'ny tompo ianao dia zay ilay karakteran'ny fanomezana entina amin'ny fitiavana tsy antery. Tsy afaka ianery ianao mihitsy zahay hoe tsy maintsy manome an'izao ianao fa zay na imponinao izany no entinao ho an'Andriamanitra. Sa tsy zany ve? Itehaka atsika ho an' Jesosy.
mivavaka antsika amin'izao fotoana izao hoan'ny fanomezana izany. Andriamanitro, mankasitraka anao izay amin'ity fotoana ity. Misaotra Jesosy Tompo, ny amin'ny tenanao izay natolotra teo amin'ny hazo fijaliana, maty mba hamonjy anay, maty mba hanafaka anay, maty mba hahatonga anay ho velona toy izao. Jesosy io, ianao ilay fanomezana tsara indrindra natolotra ho an'Andriamanitra ray. Ankehitriny Tompo dia faly izay Andriamanitra amin'izao fotoana izao ka dia manome ho amin'ny asanao. Jesosy io ankehitriny dia taio Andriamanitra izay fanomany ny olona rehetra amin'izao fotoana izao Andriamanitra, ny amin'izao fanomezana izao Jesosy malalaona. Mba ho tena fanomezana ho ankasitrano tokoa Andriamanitra izay atolotra ho anao amin'ity fotoana maraina ity. Jesosy io, ianao ihany no tompony voninahitra ary dia atolotra ho anao rery izany Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo sika rehetra anao hoe amen. Dia mandroso ny mpanatitra fanatitra sy ny rehetra zany. Dia miaraka amin'ny fideran'Andriamanitra. Ia, isaorantsika ny tompo izay amin'izao fotoana izao dia hanolotra dia anankiroa reto tanora avy any amin'ny fiangonana Refia Lasora ao anatin'ny fanatanterantsika ny fanatitra izany amin'izao fotoana izao. Tonga dia mandrositsika izay manatanteraka ny fanatitra.
Joy, 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 oh joy, 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 joy overflow in my life. Oh, I got joy, 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 oh joy, 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 joy overflow. Joy
Alléluia. Alléluia. Isaorantsika ny tompo foana moa ny zavatra rehetra. Nafahantsika natateraka ny fanatitra, nafahantsika ihany koa irosy tamin'ny fijerena ny dimirindra famezam-pahasoavana zay napetraka ny tompo tamin'izy reto. Izany ndetsika tia tamin'ny tanana mafia no an'ny tompo. Alléluia. Efa iroso ny amin'ny fandrenesana ny afatry ny tompontsika ka mialohan'izany iroso nomponompon'Andriamanitra dia andeontsika anao an'ity ira ity zany amin'izao fotoan'izao. Hiteny aminao indray Andriamanitra androany dia tena tokony vonona ny fonao, ny sainao, ny fanahinao andre ny afatra avy amin'ny tompo satria dia zany no tena zava-dehibe atongavantsika ty am-piangonana andre ny feon'Andriamanitra ampahery atsika, ananatra atsika, anitsy atsika, anoro lalana atsika ny amin'ny lalaka le atsika ny amin'izao famponan'Andriamanitra aho. Sodra Jesosy, matoko loatra ianao. Matoko loatra ianao, tsy andahoay. Matoko loatra ianao. Matoko loatra tsy andiso fanatenay. Porofonao zany. Porofonao izany tamin'ny fiainako ka tsapako ankehitriny. Matoko loatra ianao, tsy andahoay. Lazao ihany, matoko loatra n'Andriamantsika. Matoko loatra ianao, tsy andahoay. Alleluia, man. Matoko loatra tsy andiso fanatenay. Porofonao izany. Porofonao izany tamin'ny fiainako Ka tsapako ankehitriny. ka tsapako ankehitriny. Matoko loatra ianao. Matoko loatra ianao, tsy andahoay. Misaotra Jesosy. Misaotra anao Jesosy. Ianao ilay. Ianao ilay umay, adiwal malasa, izay lazainao dia izay no ataonao. Tsy mba mandao, tsy miova, fa matoky hatramin'ny farany. Andriamanitra
Halleluja. Dia voalohany indrindra misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ny amin'ity fotoana ity izay nitahiny tompontsika ka tonga eto anompo azy hiarabandreto ray aman-drenitsika ara-panahy reto ary andray tsodrano. Dia faharoa manaraka an'izany a manaritra fiarabanantsika rehetra voalohany ny ray aman-drenitsika ara-panahy miarabanareo tompoko miarabanareo a sy ny ankonanareo ihany koa izany. Miarabantsika mpanompon'Andriamanitra rehetra misy avy any Manjakandriana, misy avy any Moramanga, misy eto amin'ny faritra eto Antananarivo izany. Dia miarabanareo ihany koa dia miarabanareo ihany koa tratrany taony dia miarabantsika fiangonana isa tompony ihany koa tompoko. Ny marika ny fikarabantsika zany dia hiteraka mafy ho an'i Jesosy itsika. Eka ivavaka tsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay napetraka ny tompo ho zaraina amintsika izany. Tiako mihitsy ianao tena hiaino tsara ny hafatra izay napetraka ny tompo atopoko ho zaraina amintsika. Avy hatrany dia hivavakantsika tompoko. Misaotra anao tompo ny amin'ny famindram-po lehibe izay menao ka mbola afaka andreny ny hafatrao indray. Misaotra fa ianao nifidy ary ianao ihany koa no nanendry saotra tompo fa tsy nieriko na nitanjako ny tenenako eto fa avy amin'ny alalanao fanamasina izay miasa atao anatiko ary ampitiany ahy ianao fanamasina ho tafalatsaka ao am-pon'ny tsiray aby izany teny izany ary ao anatin'ny teninao dia porifoy fa mandefa ny teninao ianao hitondra fanasitranana, hitondra fampaherezana, hitondra famonjena ary hitondra fanafahana ihany koa. Ndrahanao mandavy fiarovana mpanomponao sy ny fiangonana fa ny asan'ilay ratsy rehetra kosa izay mpangala teny fanantsy fifatoana dia didiko amin'ny anaran'i Jesosy miala eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Saotra tompo, saotra fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Satria tsodrano moa ny atrehintsika eto dia amaky tenin'Andriamanitra isika eo am-pitsanganana. Ao amin'ny fiandohana toko 820 dia tapany 9:20 ny vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Tsodrano izany tenin'Andriamanitra izany. Fiandohana toko 820 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tsodrano rainao dia mihoatra noho ny avoana mandrakizay sy ny zavatra mahafinaritra amin'ny tendrombohitra fahagolo. Atreo ihany. Samy mahazo ny toerany dia hitehaka ho an'ny tompontsika. Halleluja. Androany dia hojerentsika manokana ny rindran-damina na ny antanatohatra tokony arahantsika mialohan'ny andresantsika tsodrano lehibe zo tanteraka amin'ny fiainantsika isam-batan'olona amin'ity taona 2020 sy 2020. Ny rindran-damina na ny antanatohatra tokony arahana mialohan'ny andraisantsika ny tsodrano lehibe izay ho tanteraka amintsika isam-batan'olona amin'ity taona 2020 sy 2020. Tsy hitsako alohan'ny vazana ozy ny tenintsika malagasy, tsy manao loharano tika izinga, tsy maintsy mandalo tokonana vao tonga eny am-pivonana. Ka izay indrindra mahatonga ny fanamasina androany mba hampianatra kely antsika aloha ny zavatra tokony ataontsika mialohan'ny andraisantsika ny tsodrano. Jerentsika ary aloha ny tsodrano ve? Ny tsodrano, ny lanjany sy ny fahalebiazana. Dia io ny tenin'Andriamanitra izay mivakitsika teo io. Lanjana ao ny fahalebiazany ny tsodrano rainao ozy dia mihoatra noho ny avoana mandrakizay. Na amin'ny lafiny anankiray ihany koa dia hoe ny tsodrano rainao dia mahery zany ny tsodrano androany. Mahery le tsodrano androany. Irotsaka eo amintsika tokony efa hitehaka sady ianao an'izay ary amen. Izay mahatonga ny tenitsika malagasy hoe ny tsodrano dia zava-maninona ozy?
zava-mahery. Raha misy zavatra mahafinaritra mitoenboatra fahagola dia mahery noho izany a le tsodrano. Amen. Amen. Magaga raha ohatra ianao mandinika ny baiboly a, rehefa voaforon'Andriamanitra daholo no alian'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra teto ambonin'ny tany, anisan'izany tsika zanak'olombelona, dia inona ny zavatra nataon'Andriamanitra atao aorianan'izay? Dia jerenge any ny fiandohana toko voalohany any dia andininy fa 7 fatritsika anie le ten'Andriamanitra aminaran'i Jesosy, ary Andriamanitra nitsodrana azy hoe maro fara sy miabetsa sy mameno ny tany ka mampanimpo azy, ary manjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny volomanidina ary ny biby rehetra sy mihetsika ambonin'ny tany. Hitanao, rehefa vitan'Andriamanitra ny fiarinan'izao rehetrarehetra izao, anisan'izany tsika zanak'olombelona, dia tsika zanak'olombelona nitsofin'Andriamanitra raha magaga fa tonga dia nitsodrano nanomboan'Andriamanitra. Androany tsodrano koa ny anomboanao ny taona 2024. Amen. Zany hoe misy lanjany lehibe mihitsy zany ny tsodrano. Matoa ry rehefa vitan'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra, dia itsika zanak'olombelona izay nohariny nitovy endrika aminy, nitovy toetra aminy meny fanahany no nitsofin'ny rano. Tsy nitsodran'izan'izy izy fa tsika zanak'olombelona. Nitsodrano ve tompoko? Lanjany sy ny fahalebiazana. Nitsodrano ozy Andriamanitra tamintsika zanak'olombelona maro fara, miabetsa, mameno, mampanimpo sy manjaka. Amen. Nitsodrano ve? No miritoko 2 fahenina tapany farany, satria fantatro fa izay tsofinao rano kosa dia voata. Nitsodrano zany dia nitondra fitahiana. Amin'ny fitahiana amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy io. Amen. Zany tompoko ny lanjany sy fialebiazan'ilay tsodrano. Ary izany indrindra no nahatonga ny Jakoba somary natahotra izy rehefa ohatra ka naporisian'ny reniny akanjo tsodrano milohan'ny Esau zokiny. Dia natahotra izy satria tsy mitovy mihitsy izy mindrahala haitsika tsara zany tantara zany. Dia efa kiky fotsiny sy satonany ahafantarantsika hoe ny lanjany sy fahalebiazan'ilay tsodrano. Amen. Any amin'ny fiandohana toko 7:12 zao dia hoy ny tenin'Andriamanitra aminaran'i Jesosy manao hoe arangamba hitsapa hikaky dia toy ny mpanadoka eo masiny aho ka tonga ozona amika izy fa tsy tsodrano. Ny mifanohitra amin'ny tsodrano zany dia inona? Ozona. Androany dia tsodrano no raisinao, tsodrano no raisitsika, dia teraka fitahiana, miabetsa, mameno, mampanimpo sy manjaka, ary nitondra amin'ny fiainanao avo dia avo mihitsy ny tsodrano izay omenanao androany. Amen. Iza moa ilay raibe amin'ny mpitsodrano? Iza ny raibe amin'ny mpitsodrano? Andriamanitra. Tokony ho fantatsika izany hoe ny raibe amin'ny mpitsodrano dia Andriamanitra. Ilay fiandohana toko voalohany 7:20 izay vakitsika teo manambara an'izany. Ary Andriamanitra nitsodrana azy hoe maro fara, miabetsa, mameno, mampanimpo sy mampanjaka. Olona nitsofin'Andriamanitra rano teo. Ny olona velona fa tsy maty. Nitsodrano androany zany olona ho an'ny olona velona. Izay olona velona manatrika eto izay, atsangano eny tanany. Ho anao ho aly tsodrano. Andriamanitra tsy mitsodrano maty fa mitsodrano velona. Velona samy velona mifampitsodrano, maty samy maty tsy mifampitsodrano. Tsaika. Ka ny raibe mpitsodrano zany dia Andriamanitra. Amen. Fa rehefa avy eo kosa izy dia nampiampitany zany tamin'ny olona izay efa notendreny
hitondran'izany tsodrano'izany. Amen. Anen'ny Hébreu toko fa 7:7 a dia misy tenin'Andriamanitra mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ny kely no mahazo tsodrano amin'ny lehibe noho ny tenany. Ny tsodrano zany a dia misy lamina ara-panahy, misy lamina ihany koa araka ny fandaminana na hita amin'izao tontolo izao ary dia misy an'izany fandaminana izany. Io zao dia mazava tsara ny kely no mahazo tsodrano amin'ny lehibe noho ny tenany. Dia io a tiako faritana amintsika tsy miakina amin'ny taona maha olona io hoe a misy loha amin'ray aman-dreny a satria izy ray aman-dreny fotsy voaloha amin'ny tany ray aman-dreny miteraka zay aloha dia mipetraka izay dia ny zanaka ny tsofina rano. Fa misy kosa nefa lamina anankiray izay atao hoe tsy mipetraka mihitsy le amin'ny taona fa arakaraka ilay fahefana izay menan'ilay olona na eo amin'ny fiarahamonina maha olona ny olona zany na ara-panahy. Raha isika tsika ohatra fotsiny izao a ohatra hoe ministry ny kolotsaina, ministre ny kolotsaina izay nitendremy manam-pahefana dia mety eo amin'ny 5-7 taona ny taonany. Fa rehefa tonga kosa ireo mpanakanto na mpanao fanatanjahantena andeha hiondrana any ivelany dia tsy maintsy mangataka tsodrano aminy. Kanefa amindreo a ohatra ny mpanazatra efa misy any amin'ny 80 taona any. Dia izay mahatonga amin'ny teneninao hoe tsy miakina amin'ny taona maha olona ny tsodrano fa izay tendren'Andriamanitra. Eto izao dia indray aman-drenitsika ara-panahy ny tsodrano eto androany. Amen zay sa tsy amen? Izy no nitendren'Andriamanitra hitondra n'izao asa izao ary hitsodrano antsika. Itsika ireo zao raha jerena misy be taona mihoatra no pasteur Adolphe mivady. Fa tsy miakina amin'izay fa miakina amin'ilay fahefana izay menan'ilay olona na amin'ny ara-panahy io a na amin'ny ara-panjakana izany. Lamina ara-panahy amin'Andriamanitra. Dia ray aman-dreny zao aloha dia azo lazaina hoe ny ray aman-dreny a amin'ny maha ray aman-dreny azy dia mitsodrano ny zanaka. Izay aloha zany a dia normal. Fa kosa amin'ny ara-panahy dia misy kelikely taona ilay mpanompon'Andriamanitra izay napetraka ny tompo sy ny soran'ny tompo hitsodrano antsika ka tsy miakina amin'ny taona fa miakina amin'ilay fahefana izay nansoran'Andriamanitra azy. Ka androany a dia izy nitondra nitsodrano eto ary azo antoka zato isan-jato fa nitsodrano zay entiny satria Andriamanitra nanendry azy ny vady ireo a dia ho tanteraka eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Amen. Amen. Alleluia. Izay zany a ny lanjany sy fahalebiazan'ny tsodrano. Mety be dia be mifatatrao fa izay no voapetraka tato-poko satria ny fotoanantsika dia voalamina tsara ihany koa. Dia hiditra antsika ny amin'ny atao hoe rindran-damina na ny antanatohatra tokony arahantsika mialoha andraisintsika ny tsodrano lehibe izay tanteraka amintsika isam-batan'olona amin'ity taona ity. Eto zany ny rindran-damina ny any antanatohatra tsy maintsy arahantsika. Voalohany indrindra mialohan'ny andraisantsika tsodrano dia izao: mila manao fisaorana an'Andriamanitra isika noho ny famindrapony. Satria inona ny antony? Izaho manokana raha ohatra ka tsy men'Andriamanitra izy tanjaka fahasalamana, tsy narovan'Andriamanitra indrindra tamin'izao valana retin'izao, dia tsy afaka handray tsodrano eto ahako. Ka noho izany tokony ho velom-pisaorana an'Andriamanitra amintsika. Dia alohantsika hisaotra an'Andriamanitra noho ny tombonandro, noho ny fahavelomana izay men'Andriamanitra antsika. Amen sa tsy amen? Satria ny tsodrano menantsika dia tsodrano ho an'ny velona fa tsy ho an'ny maty.
amen. Iza manokana ianao manokana raha ohatra ka nandre nitsodrano tamin'ny taona 2024 na ny olona zao tontolo zao raha vao tonga fotsiny 2020 dia efa ozy ny olona zao tontolo zao 20 fiainana amin'ity 20 kanjo nandalo iny dia mivadika ny olona zao tontolo zao fa izasy ianao kosa tsy mivadika mihitsy tsika nanisy ara ny zavatra nandalo teto amin'izao tontolo zao ty zay tsy napozin'ny olombelona rehetra teto ambony tany nefa tenin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka eo dia tsy mivadika tsika sy ianao naninona moa tsika sy ianao nanisy tamintsika rano narary fa sitana naninona moa tsika sy ianao voary tamin'ny zavatra rehetrarehetra zay nafafany satana indrindra tamin'ny otrikaretina tamin'ny aretina zay fatatsika tsara ny zava-misy tsy tantaraina tsy fahaizako na fahaizanao fa le Andriamanitra miaro izany mahatonga miteny aminao hoe aloalotsika anao fisaorana an'Andriamanitra mialohan'ny andraisantsika tsodrano misaotra an'Andriamanitra alohatsika hoe Andriamanitra misaotra anao aho no nirovanao tamin'ny taona 2024 narovanao tamin'ny aretina nisy an'izao sy nisy an'izao kanefa dia tafavoaka amin'ny fiainako mbola tratra tamin'ity 2024 ity amen mbola nahazo an'izao tompon'andro zao a ary isaorako an'Andriamanitra ary misaora an'Andriamanitra anao hoe nitatan'Andriamanitra anao dia ny an-dalana fa raha nisitraky ny divolo na sy ny sakany ianao tonga eto izany tokony isaoranao an'Andriamanitra izany tokony isaoranao an'Andriamanitra izany tokony isaoranao an'Andriamanitra izany amen ary ianao le samba mitonga eto io androany ny androm-pamonjenao anao androany ny androm-pakasitrahanao anao androany ny andro tena amonjen'Andriamanitra anao sy ny akonanao manolora ny tenanao an'Andriamanitra ianao amen alleloia izany aloha ny tokony ataontsika mialohan'ny andraisantsika tsodrano satria Andriamanitra tsy nitsodrano maty fa mivelona tsy velona midrijarija takan'izao ianao tsy mivelona midrijarija takan'izao ah ka hitsambikimbiky eto ambony estrady eto raha tsy lay Andriamanitra amen alleloia izy niaro antsika izy nitahantsika izy nampandrisy antsika izy nanome antsika tombonandro tokony velom-pisaorana azy alohantsika amen izay mahavoky sy ny vavanao izay manarina famondroapo sy fiatrananao asiso mpanomponao mba ho velona tsy hisy lozanjoanao na aretina akaiky nylainao sotra Jesosy amen kivy ny olona tamin'ny taona 2024 fa isika kosa ho aniko manokana tsy mba kivy hitako ny zava-misy tsapako ny zavatra mandalo fa ny na dia izao 20/20 amiko foana na dia za velona eto ty ary na ianao velona io fotsiny ary 20/20 ny apita taniny 22/22 22/22 androany 22 janvier 2022 izy zavatra hipoaka be alleluia amen zay voalohany mila misaotra an'Andriamanitra zasy ianao mahafinaritra andeha handray tsodrano fa mila misaotra ny fiarany tondranao tonga eto anao mila misaotra Andriamanitra misaotra anao tena tonga somatsara eto an'ity trano ity izay andraisako tsodrano mila misaotra aloha fa tsy tonga dia aiza le tsodrano teo aiza izay misaora aloha an'Andriamanitra misaora aloha an'Andriamanitra
amen. Faharoa, mila misaotra an'Andriamanitra isika no nanomezan'ny tompo hitanareo any ariana avy zany e. Mila misaotra an'Andriamanitra isika no nanomezan'ny tompo andreto ray aman-drentsika ra-panareto. Mila misaotra ny tompo isika nanomezany Yesu tanjaka ny fahasalamana an'izy vady ireo, nanomezany tompotompo nandro an'izy vady ireo. Fa tsy hoe andeha andretsodrano izay dia reny pasteur Adolphe Mivady reny zareo reny. Fa mila misaotra tsika Andriamanitra fa mahita azy tsika dia fa tompo misaotra anao nanomezanao ahy andreto mpanomponao reto. Dia faharoa, misaotra anao Andriamanitra nanomezanao azy hery tanjaka ary fahasalamana mbola ahafahany mitsodrano anay amin'ity taona 2024. Jesosy eo, misaotra anao izahay nanomezanao azy tombonandro. Dia fahaefatra, mila misaotra an'Andriamanitra isika tafiditra tamin'izao asan'Andriamanitra izay misy azy mivady ireo. Be dia be ny fiangonana rahavavy fa nanino ny zasy anao no tafiditra tao? Misy ara ataoko angamba ifonako ity teny ity, misy ny tsiriritra nareo pasteur Rodolphe Adolphe hoa manana nareo manana ray aman-dreny. Amen. Alleluia. Mila misaotra tsika mialoha nandraisantsika tsodrano, misaotra an'Andriamanitra tsika noho amin'izy mivady ireo, noho nanomezany ny tompo atsika an'izy mivady, noho nanomezany tompo izy tanjaka ary fahasalamana an'izy mivady, noho nanomezany tompo tombonandro an'izy mivady. Ary tena misaotra ny tompontsika no mitondrany tompontsika tao ny asan'Andriamanitra zay nataon'izy ireo. Tsy kisendrasendra na tonga avantsika amin'ny asan'Andriamanitra zay nendraky etan'izy mivady ireo. Haitsika tsara ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jeremia toko voalohany any, tsy hovakiako tsony fa Jeremia mbola tsy tonga tetỳ ambony tany izy dia efa fantatr'Andriamanitra sady momba azy. Izy mivady ireo mbola tsy tonga teto ambony tany izy dia efa fantatr'Andriamanitra hoe hitondra ny fiangonana refy miala vao amin'ny pasteur Azile, hitondra ny fiangonana refy folohan'ny CAM ho ampiasain'Andriamanitra ary hiteraka be dia be zasy ianao zay. Tsy kisendrasendra na tonga antsika amin'izao asan'Andriamanitra zay ndraiky etan'izy vady zany tokony hisorantsika an'Andriamanitra. Izay mivady izao tamin'ny taona 1970 no vonjen'Andriamanitra avy amin'ny alalan'ny asan'Andriamanitra zay ndraiky etan'izy mivady. Amen. Raha lasana bavy mitamberina ny saiko manao retour ahako any 1986 indray zao ty ny trano mipetrahanay tao ambany dia trano tsisy varavarakely 26 juin 1985 zay netiny tompo tao. Andriamanitra trano tsisy varavarakely fa varavarambe fotsiny zanakay vao raika. Andriamanitra tsy mbola niteny Andriamanitra tamin'izany fa dia tonga dia tao fotsiny ay ty Andriamanitra ty manana programme tsy kisendrasendra. Amen. Tsy kisendrasendra kay nitondrany any tao an'ilay trano tsisy varavarakely
fa ozy izy hoe ao nareo mipetraka dia mahagaga tao amin'ny pasteur Azule be dia be a ny mpanompon'Andriamanitra niaraka tamin'ireo ray aman-drentsika ara-panahy ireo dia misy talohany misy tarinany nisy niaraka taminy dia araka ny fijoroana vavim-belona tao amin'ny pasteur Adolphe fa rehefa mampianatra anay izy a dia ozy izy hoe nisy ozy ihany niaraka taminay efa lasa nandray a asa tany amin'ny faritany nisy tarinanay a nandray lasa nandray asa tany amin'ny faritany ohatra hoe lasa tany Tamatavy nefa tarinanay ozy nisy tany Diego rehefa mandeha reny mpanompon'Andriamanitra reny dia fa mahery izay izy ny vady nefa amin'izany dia teto ihany naninona tsy lasa tany Tamatavy nareo paster satria fantatry ny tompo a fa tao amin'ny deuxième arrondissement niasa kely izay nametrahany tompo azy na dia efa tranay mibiary izy tamin'izany a dia tao eritrereto firaisana faharoa anisan'ny tafiditra tamin'izany aho nofinjen'Andriamanitra tamin'izany a tsy kisendrasendra ihany koa namonjen'Andriamanitra anao amin'izao asan'Andriamanitra izay misy anisy vady zao alao isotran'Andriamanitra any amin'izany tsika iteraka mafany tompontsika sady iorakoraka amen amen ireo ny ray aman-drentsika ara-panahy izay nitendren'ny tompo inona ny tokony ataontsika aminy tiavo izy maninona hoe raha misy tiaozy ny tompo dia katony tenika izy katony didiko ny fanehoantsika ny fitiavantsika andreo ray aman-drentsika ara-panahy ireo dia voalohany rehefa mba mitenentsika izy a dia akato avy ny teniny mety tsy tonga any aminao isam-piangonana fa izahay mpanompon'Andriamanitra kosa nefa izay ampianarina isaky ny azoma dia mandray fampianarana dia ampitainay a amin'ny fiangonana dia resy ny tenin'Andriamanitra izany faly angeny ray aman-dreny rehefa mahita zanaka makatoa e amen asehoy avy amin'ny alalan'ny fankatoavantsika azy ny fitondrantsika mambavaka azy izay tsy hoe androany ihany mitondra mambavaka azy tsika fiangonana rehetra zany any ara-panahy fa saingy isan-kerinandro farafahakeliny na isan'andro dia eto mambavaka ireo ray aman-drentsika ireo amen 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 dia fahatelo manaraka zany a raha tena ti azy tsika dia amporifoy ny fitiavantsika azy ohatra amin'izao fiarabantsika azy ataona vaovao zao mitsingery-taona izay nananany izany dia amporifontsika ny fitiavantsika azy dia araka ilay teny izay nambara tamintsika hoe anaovy ampia ozy izy ny tenen'izay saka ny tenen'izay hoe anaovy ampia aho araka ilay tiako mba hitsofako rano ny fanahinao amen dia ataovy zay ao am-ponao fa ny fitiavana tsara anasa maty aroko tsy ho tia amin'ny lelana mivavatsika fa amporifoza ny fitiavanao a ndreto ray aman-drentsika ara-panahy reto ny fitiava ndray aman-drentsika tsika tiany zasy ianao isan'andro izy a dia mitsotra mambavaka atsika fondro ray aman-drentsika reo amen amen mitsotra mambavaka atsika fondro eo izay zany a ilay rindran-damina na tanatohatra tokony arahantsika milohan'ny andraisantsika tsodrano avy amindreo a ray aman-drentsika ara-panahy reo ijery tenin'Andriamanitra tsika milohan'ny amaranako azy satria faranako ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra mihainy tsara ianao amen rehefa andray nitsodrano ary tsika dia inona ny tokony ataontsika le rindran-damina teo zany aloha dia hisaotra an'Andriamanitra tsika no fahavelomana dia misaotra ny tompontsika no nanomezan'ny tompo anisin'ny vady sy ny hery tanjaka ary fahasalamana sy fahavelomana meny tompo azy dia misaotra an'Andriamanitra tsika no ny tahiny tompo atsika tsy kisendrasendra nahatongavantsika amin'ny soasan'Andriamanitra izay mitondran'ny tompo azy ny vady ireo ka tafiditra ataontsika dia inona ny tokony ataontsika ao ny Hébreu 4:10 a no vakitsika ny tenin'Andriamanitra milohany amaranantsika azy hoe inona ny tokony ataontsika Hébreu 4:10 vakitsika ny tenin'Andriamanitra
eo ny indinina faharoapolo izany. Ny tokony ataontsika zany a manoloana n'ilay tsodrano zay hitsofan'ny mpanompon'Andriamanitra raha anao tsika. Ny mpanompon'Andriamanitra no ampiasain'Andriamanitra hitsodran'ny fiangonana zay zanany ara-panahy. Vakitsika io tenin'Andriamanitra eo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tokony ataontsika zany a finoana nitsofan'ny Sakarano any Jakoba sy Esau ny amin'ny zavatra ho avy. Amen. Isaka rehefa nitsodrano amin'izy mindrala, samy hafa mihitsy moa nitsodran'izy mindrala reo, dia finoana ny nitsofan'ny rano. Dia ny mpanompon'Andriamanitra zay hitsodrano antsika koa zao androany a, reto ray aman-drenitsika reto, dia fa azo kantoka zato isan-jato fa finoana ny hitsofan'ny rano antsika. Amen. Eo ny teny faraka amby roapolo amin'ny tenin'Andriamanitra ihany. Finoana no nitsofan'i Jakoba rano ny zanak'i Josefa roa lahy. Jakoba ihany koa rehefa nitsodrano any zanak'i Josefa roa lahy Efraima sy Manase, dia finoana koa nitsofan'ny rano. Raha finoana zany nitsofan'ny mpanompon'Andriamanitra rano antsika, dia inona kosa no tokony ataontsika? Mandray amin'izany amin'inona ianao? Amin'ny finoana. Zay manam-pinoana rehetrarehetra androany dia andray ilay tsodrano lehibe eto androany. Izay manana finoana zay andray ianao androany, andray ianao androany. Amen. Raha finoana no tsofan'ny rano antsika, finoana nandraisantsika an'izany. Tsy hafa fa tsy ohatrany hoe andremby sy ny vy. Ny andremby a ny vy ihany ndraisina, fa tsisy plastika na aluminium malefa eo ka ho raisiny ny andremby. Ianao zany a mila mitombo sy mipetraka tsara ny finoanao androany, raha vao hitsodrano eto reto mpanompon'Andriamanitra ray aman-drenitsika reto. Tsy maintsy ao anatintsika ny finoana andraisana an'izany. Ny finoana tahaka ny tanana mandray, ny finoana tahaka ny tongotra mamindra, mila manana finoana ianao. Amen. 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 Rehefa raisinao ny mpinoana ilay tsodrano dia tazomy, fikiro, tazomy, fikiro, iainanao zany. Satria efa ny finoana nandraisanao an'izany. Ny tenin'Andriamanitra zao dia manambara tsara fa maty ny tenin'ny mpanompoko ao, mahatateraka ny saina tolotry ny irako ao. Izany zao a tenin'Andriamanitra zay ambanan'Andriamanitra ho amin'ny mpitsodrano. Amarin'Andriamanitra ny teniny, maty ny tenin'ny mpanompoka ao, mahatateraka ny saina tolotry ny irako. Isaia 4:7 zany tenin'Andriamanitra zany. Dia finoana zany nandraisantsika an'izany. Dia rehefa iainanao ilay tsodrano dia tazomy, iaina, fikiro. Fa tsy hoe mandalo ny zava-misy, mandalo ny fizantoetra, mandalo ny fanenjehana, mandalo ny zao dia avotsotolo izy. Engany ianao ry fiangonana refi, tsy hamotsitra mihitsy ianao androany zay tsodrano zay menanao ka andraisinao tamin'ny finoana. Amen. Teneny foana ilay tsodrano, ilay tsodrano zay menanao dia teneny, satria mazava tsara ny tenin'Andriamanitra hoe mino ka dia manino ozy dia miteny. Ilay tsodrano raisinao androany zany amin'ny finoana dia azony, dia teneno, teneno ny vavanao, na inona zavatra anseho dia teneno amin'ny vavanao zany. Amen. Amen. Ary ity a dia nandriny fanamasina eno tsara. Ny tsodrano zay meno ny mpanompon'Andriamanitra dia za milaza amintsika aloha fa zay nataony tamin'le 9, nataony tamin'ny herinandroan'le 15 dia mbola apetraky ny tompo ampony ihany koa zarena amintsika. Fa tsisy teny eto hoe lasan'i Jakoba, fa mitovy. Ary androany a manindriany fanamasina fa ilay tsodrano zay fanambaran'ny
izy mivady reto tamin'le 9 tamin'le 15 dia androany misy faminaniana manokana anendren'ny tompo amin'ny vavan'ny pastera daholo fandroany akoatrandreo tsodrandreo ary hitanao fa nameomeotra Andriamanitra androany. Amen. Dia noy ny fanambarana manaraka. Ny entiera na ny ray apahatelon'ny tsodrano izay nataony nisy mivady reto ho antsika fiangonana dia tanteraka amin'ny janvier février mars. Sorry ny roa apahatelon'ny tsodrano izay ambaran'izy ireo dia tanteraka ao anatin'ny avril mai juin. Antelo isanjato na ny zato isanjato dia tanteraka amin'ny volana jolay aogositra septambra 100%. Ny telo volana fahaefatra amin'ity taona ity fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra oktobra novambra desambra miteka ho an'ny tompontsika sady orakoraka. Amen. 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 Tanteraka ireo faminanianareo. Tanteraka ireo faminanianareo. Tanteraka ireo faminanianareo. Oh, sotra tompo sobaya daleskartoma rebaba. Amen. Ivavaka misaotra ny tompo dia eto mambavaka ary voalohany indrindra misaotra an'Andriamanitra ianao no ny tombonandro. Misaotra ny tompo no nanomezan'ny tompon'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo dia eto mambavaka mba tena nanana finoana ianao hiazona ny teny tsodrano izay ambara aminao ary iainanao izany ho tazominao dia efa misaora sady ianao fa tanteraka ny 1 tiers tanteraka ny 2 tiers ary ny 100% any juillet ho septambra ivavaka tsika tompoko samy mivavaka samy mivavaka oh daly ambala sasoka le bababababababa oh gargargargar misaotra anao no fahavelomanao izay menao anahy oh dia rainanao tompo ratsy velona izay ka tsy narovanao fa tratry ny zavatra afaka tsy tonga zao fotoana zao dia inona mosoa azony amin'izany fa misaotra anao izay no ny ferovanao anahy ny fahaveloma berebegalandala farsmodo vogalistamba rebegalavala ianao izay sambany tonga eto-androany sokafy ny vavanao dia manaiky anao ny Jesosy Jesosy eo manaiky anao fa anao ny tompo sy mpamonjy ny fiainako andray tsodrano dia anompanao ao Jesosy eo mandrosoa tompoka anao dia anompanao amin'ity taona ity tsy ala aminao berebegalandala vola sampamaridava sabaragala misaotra anao izay no nanomezanao ny mpanomponao pastera daholo fa mivady misaotra ihany koa ny hery tanjaka ary fahasalamana an'izy mivady misaotra ny tomponandro izay menao an'izy mivady misaotra ny amin'izao toerana nanendrenao azy zao misaotra fa nitahinao izay dia nentinao tao izao asa zay nitondranao anay izao dia tao amin'izay zanany ara-panahy zay ary ray aman-drenay rao misaotra anao izay tsy sendasendre misaotra tompo atao be finoana izay androandro ananao finoana andraisanay ny tsodrano izay tanteraka amin'ny fiainanay hiazona an'izany tsodrano zany iainanay izany tsodrano zany
tenenina isanandro zany na iny kodona na iny kiandro inona zavatra miseho amin'ny isambatan'olona fizanteto alleloia 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 androany tsisa de roahanay daholo ny fanahany sakana devolo mandotony fo roahantsika le devolo fanahany tsy finono fanahany sakana rehetra devoly didio zany iala aminao lako ny anaran'i jesosy ny devolo mandiana 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 miala amin'ny anaran'i jesosy ny devolo rehetra fanahany tsy finono fanahany tsy fakatoavana fanahany sakana didina miala 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 amin'ny anaran'i jesosy lasa miala tao ainga devolo manasitra ny tenin'andriamanitra rehetra raha marary anao tonga eto apetrao faritra marary alo ny tananao loana amin'ny anaran'i jesosy ny devolo tonga rehetra miala sitrana amin'ny anaran'i jesosy ny rehetra sitrana ny aretina rehetra amin'ny anaran'i jesosy amin'ny anaran'i jesosy zay manana olana didiko amin'ny anaran'i jesosy ny devolo mamaritra amin'ny olana rehetra loana devolo mamaritra ny olona fahazaran-dratsy miala fanahany sakana blocage didina fanahy fanirikirihana fanahy fanotsena devolo mamaritra ny olona fahazaran-dratsy miala 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 amin'ny anaran'i jesosy kristy misaotra tompo misaotra fanamasina misaotra andriamanitra raiky amin'ny anaran'i jesosy amin'ny anaran'i jesosy amin'ny anaran'i jesosy misaotra tompo misaotra fanamasina halleloia misaotra tompo amen hitehaka mafany tompontsika amen mialohan'ny epitantsika amin'ny fandarana manaraka dia mba misy hira ampinoana ity zay mihinantsika hira ampinoana nafinaritra ny fanentanana natao mpanompon'andriamanitra sy ny fiangonana avany refi Ambatolampy dia ity zany hira tsotsotra izy ity fa tonga dia iainantsika amen amen za moa somary garakara feo fa ampianareo eno tsara olona miavaka ianao olona miavaka ianao olona miavaka ianao satria efa nandray ilay tsodrano lasa manondro ny tenanao olona miavaka ianao matimatika amikely olona miavaka ianao olona miavaka ianao satria efa nandray ilay tsodrano olona miavaka zao tondroa ny tenanao olona miavaka zao olona miavaka zao olona miavaka zao satria efa nandray ilay tsodrano olona miavaka sika ody olona miavaka sika olona miavaka sika olona miavaka sika satria efa nandray ilay tsodrano amen allo ary hitsangantsika matimatika ambo anao olona miavaka zao tondro ny tenanao olona miavaka zao olona miavaka zao satria efa nandray ilay tsodrano milona miavaka zao olona miavaka zao olona miavaka zao olona miavaka zao satria efa nandray ilay tsodrano fanondrotsika olona miavaka ianao olona miavaka ianao olona miavaka ianao olona miavaka ianao satria efa nandray ilay tsodrano olona miavaka ianao olona miavaka ianao olona miavaka ianao olona miavaka
miavaka ianao satria efa nandray malaitsodrano olona miavaka sika mandia ianao olona miavaka sike manodidina anao olona miavaka sike olona miavaka sika satria efa nandray malaitsodrano olona miavaka sika olona miavaka sike olona miavaka sike olona miavaka sika satria efa nandray malaitsodrano eo ndray olona miavaka dada olona miavaka dada olona miavaka neny olona miavaka neny olona miavaka sika olona miavaka sika satria efa nandray malaitsodrano olona miavaka dada tondroy dada olona miavaka dada olona miavaka neny aizy neny olona miavaka neny olona miavaka sika satria efa nandray malaitsodrano olona miavaka sike olona miavaka sike olona miavaka sike olona miavaka sika satria efa nandray malaitsodrano olona miavaka zandy olona miavaka zandy olona miavaka zandy olona miavaka zandy satria efa nandray malaitsodrano alleluia Teko mafy be ho an'i Jesosy tsika mifidirantsika ny tompo a alleluia 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 metsika n'Andriamanitra ny voninahitra sy ny dera ho azy hatrizay le izy izay nanam-pahefanatra amin'izay mbola tsy ary nisy ny fanorenana n'izao tontolo izao dia efa Andriamanitra izy amin'ity taon'ity dia mbola Andriamanitra izy mandrakizay dia mbola Andriamanitra izy miankoka tanteraka ao anaten'Andriamanitra isika miankoka tanteraka ao anaten'Andriamanitra isika satria isika olombelona izy Andriamanitra isika mpanompony izy Andriamanitra iteka mafon'Andriamanitra isika rehetra ho fiderahantsika n'Andriamanitra izany halleluia halleluia metsika n'Andriamanitra tompoko ny voninahitra faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy nomen'Andriamanitra fotoana antsika mbola afaka iaraba nreto mpanompon'Andriamanitra ray aman-drenitsika ireto androany izany alohany anatanterantsika ny fiarabana moa ny tena marina rehefa voa iaraba azy isika dia anatitra an'ilay amin'ny fombantsika malagasy moa dia misy ny atao hoe solombody akoho zany zay efa nomanitsika tsirairay avy ary na ny atananatsika rehetra tany am-piangonana tany tsirairay avy ny amin'ny zay fanomezana omentsika nyreto mpanompon'Andriamanitra reto afaka mipetraka nareo reto afaka mipetraka nareo tsy maninona to ry havana tonga manatrika eto zava-dehibe mihitsy ny fanomezana izay ataotsika eto amin'ity toerana ity amen raha mamaky sika rehetra ny boky ny Genesis 3:20 dia nahita tsara ny fahatanterahana tsodrano tamin'ny Abrahama sy Sara rehefa tonga teo amin'ny Abrahama reto solotena anankitelon'Andriamanitra reto dia saika tsy fantatry Abrahama na izy hoe izy reto fa lasa izy niazakazaka nanatona ny reto mpanompon'Andriamanitra dia hitany hoe tsy mitovy amin'ny olona reto mpanompo reto olo reto fa iraka avy any an-danitra reto amen dia inona ny nataony Abrahama lasa Abrahama niazakazaka ny teny tamin'izy ireo hoe azafady ozy izy mijanona kely eo ambany hazo ianareo fanatitra rano anareo ao izy sy ody ambavafo kely omeko
anareo. Amen. Tao anatin'izany Abrahama lasa izy niova hevitra tapoka dia niazakazaka anakaiza. Lasa izy niazakazaka anakany anaty vala dia niteny tamin'ny Sara hoe amoay tena zanak'omby tanora ao a. Dia ataovy amin'ilay fanaovana azy ometsika andreo mpanompon'Andriamanitra eo a, fa misy mpanompon'Andriamanitra tonga ao. Eritreretina niazakazaka Abrahama. Firy taona Abrahama? 80 taona Abrahama tamin'izany fotoana izany no nandeha niazakazaka, nandeha nanomana an'ilay zanak'omby tanora nomena any lay mpanompon'Andriamanitra anankitelo tonga teo. Tenenina akaikinao zanak'omby tanora hoe le zanak'omby tanora zany tsy le ena tsy laitra ny nify reny, fa zanak'omby tanora tena hoe azo hohanina tsara, tsy bory tandroka, tsy misy kilemy. Zay nomaniny ho an'ireto mpanompon'Andriamanitra telo reto. Mino fa tonga eto ianao androany, raha mangetaheta tsodrany anko ianao dia tena anao tahaka an'izany hoe zavatra tena mendrika, tena omena ny mpanompon'Andriamanitra nomena ho azy amin'ity androany ity. Nanana andro maromaro isika niomanana raha lasina bavy. Ray volana teo no nanomanana ny ala avy any am-piangonana hoe hiarapa ny mpanompon'Andriamanitra tsika. Mino fa tena tao am-ponao mihitsy ny andrainy zany tsodrano zany, ary any am-ponao ny andrain'ilay tsodrano ho voarainao tanteraka zany, ho tanteraka aminao ihany koa zany. Amena. Ka afaka miova hevitra tsara ianao raha ohatra zany ka hitanao fa maivamaivana lay fanomezana omenao ny mpanompon'Andriamanitra androany. Tena ataovy tena miankoko anatren'Andriamanitra satria raha tonga eto tsika rehetra raha lasina bavy, marina hoe andray tsodrano tsika, fa tonga eto tsika anome ho an'Andriamanitra. Anome inona ho an'Andriamanitra ny atongavantsika eto? Ny tenatsika aloha, ny fotsika aloha, ny fanahintsika aloha, ny aintsika aloha, ny fiainatsika aloha, ny tsara indrindra isaorantsika an'Andriamanitra reto ankizy reto tanora tato Ambatomalaza reto, fiderana tsara lavitra no nomeny an'Andriamanitra niaraka tamintsika teto. Tonga eto izy reto nanome zay dia androany any koa tsika anomeny tsara lavitra ho an'Andriamanitra amin'ny fanomezana ataontsika an'reto mpanompon'Andriamanitra eto. Iny fanomezana ataonao iny zany a, mariky ny fiankofanao iny. Ohatrinona zany nataonao iny anatinao dia ankofanao anatren'Andriamanitra androany? Ohatrinona nataonao tao anatin'ilay valopo hiankofanao anatreny androany? Amboary raha mbola tsy mety. Teneniny akaikinao amboary raha mbola tsy mety hoe raha lasina bavy mitady tsodranotsika e. Ataovy tena amin'ny le tena izy ataovy ho an'Andriamanitra. Solo tena an'Andriamanitra eto mpanompon'Andriamanitra eto, iraka solon'ny Kristy reto mpanompon'Andriamanitra eto a. Raha manome ho anazy isika dia manome ho an'Andriamanitra raha lasina bavy tonga manatrika etona izany. Amena. Tsy hoe isan-kerinandro tsika dia manao. Marina sa tsy marina? Tsika reto tsy isan-kerinandro koa dia anome Paster Adolphe andray ndre mandeha isan-taona. Isaky ny voalohany volana janvier isika retroreto vao mba manome aty androndra. Dia mba ataovy tena amin'ilay tena mipoaka be araka ilay tondro tenin'ny Paster Armand teo hoe mipoaka be, tena ataovy mipoaka ny zavatra omenao eto amin'ity toerana ity. Alleluia! Mampalahelo raha hoe vao indray mandesa taona nefa nataonao maivana lizy a, fa sehora lasina bavy. Ny fitiavana ozy ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo dia tsy atao ambava fa tena arahana asa. Ohatry ny hafahafa be zany fitiavana ambava zany fotsiny, fa tena araha ho asa lizy hoe ndeha tena mety misy vola zao any anatinao any, mety tsy fantatro, mety hoe misy 100 000 manivaka tapoka sy enda tafapetraka any anaty posinao any, misy 250 000. Alefaso rangaha, alefaso rangaha, alefaso ranabavy a.
mety hoe ty zao saika ataoko an'izao ty rehefa aveo andeha hividianako saucisse fumé arokilao ary amin'ny somana tompo alefaso Andriamanitra miany anao rehefa avy eo amen na ka andehantsika androany anatitra an'izay fanomezana izay ho an'ireto mpanompon'Andriamanitra ireto eto amin'ity toerana ity. Ny zavatra tena mahafinaritra tamin'ilay toriteny pasteur Armand teo dia tena hoe zato isan-jato tamin'ilay fampahirezana tena ao tsara tena voaray tsara dolodolo mihitsy raiso amin'ny finoana fa ho tanteraka aminao zany amen. Tenenina akaikinao manana finoana fa tsy maintsy tahintsika amin'ity taona ity rehefa nanome an'ilay zanakombo tanory Abrahama dia nanontany lepa le anjely anankiray hoe hono aizo sara vadinao ao izy ao anday ao avoeto raha hoe dia ozy izy Abrahama ohatry ny ahotra kely dia zao no nataony hoe lazao amin'ny faneritaona tahaka izao itrotro zazalahy izy sary anankiray rehefa mandray tsodrany ny olona dia tanteraka le izy tsisy amenina ve teraka ve Abrahama sa tsy teraka afaka heritaona alaivo sary an-tsaina teraka Abrahama afaka heritaona alaivo sary an-tsaina ihany koa ty fampaharezana ataoko anao anatin'izay maninona moa ny olona mividy an'ilay hodina panda amin'ny tarehiny le eo Ambodizatovy io misy an'ilay mivarotra amin'ny koveta mavomavo iny dia ataony eo dia rehefa hitanao ny sarin'ilay mpivarotra avant après avant izy ohatrin'ireny karoty reny ny tarehin'ilay mpivarotra n'ilay pandalao après ny nanaovana an'ilay pandalao lasa manja be izy amen. Tena nini satria izy nampiasa an'ilay pandalao androany tonga ny tsodrany tsy hitovy amin'ny sarinao tamin'ny 2021 ny 2022 fa ho tena hafa kely sady zany ve ho tanteraka amin'izay manao amen zany tena izay tokoa raha lasa nahita sary zay ny anao androany hoe za matoa zany vidy an'ity menaka ity dia hitako hoe ny sarin'ilay mpivarotra tahaka an'izao taloha tahaka an'izao tamin'ny akehitriny dia ohatr'izay ihany koa zany ianao androany andray tsodrano ianao hafa ny taloha hafa ny akehitriny satria teo anelanelany nisy tsodrano ny tompo any atantsika rehetra eny tompoko anome fanomezana ary tsika rehetra anatitra n'ilay solombody akoa nalay fanomezana omentsika an'reto mpanompon'Andriamanitra reto amin'izao tonontaona voalohany izao ry havana tonga manatrika eto ianao nga mety miteny hoe dadanay sy mamanay ara-paharanofo mbola ambony fa ry izy mivady reto raha lasana bavy mitondra atsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay ny ray aman-drenitsika aranofo tompoko dia ao am-baravaram-pasana ihany fa izy reto tonga ny an-danitra izy reto raha ohatra ka tany amin'ilay fiangonana anankiray tsy mpiarabany mamany Jesosy ianao dia manatona amin'ny paster Adolphe hoe za mba hiarabananina fa atoroy azy ihany na hiarabako azy afaka hiarabasy ianao rehefa tonga ny an-danitra fa zao izy no mitondra anao any an-danitra mity hafa mafon'Andriamanitra mifidy raha tsika ny tompo isika rehetra halleluia ndao ary tsika anatitra fanomezana amin'izao fotoana izao dia fandaminana dia izao avaty ampovoantsika mandeha na ny avaty ankavanana ny avaty ankavia dia mihodina makany andy mihodina makany dia mihodina makany zay zany lalantsika tsisy olona miverina zany amin'ity ampovoany ity fa manaotry zao dia mihodina makany avy manatitra eto dia makany dia atak'izay nko ny avaty dia ny avany arina no mandeha mialoha ao ve tsika rehetra eny tompoko anao hira anankiray moa reto mpidera vao lasora matomalazy reto hira fanomezana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny pasteur Adolphe mivady amin'ity androandroanyity izany dia ao anatin'izay tsika no manatitra
ny fanomezana ety anoloana izany. Tsika rehetra ihany koa dia mahay an'le hira daholy ataontsika fanomezana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra zay ray aman-dreny ara-panahy atsika fiangonana isatsampana rehetra zay tonga eto izany ataontsika le hira avy hatrany izany. Ritsony fony tempo fity niasandratroandroany pitsipitsiki ny saina amin'ny vadikabo aravona tsy olany antantany zanaka faly okizany mikikany mame etaeta panay maniry atrany io tantanana ritsony fony tempo fity niasandratroandroany pitsipitsiki ny saina amin'ny vadikabo aravona tsy olany antantany zanaka faly okizany mikikany mame etaeta panday maniry atrany no tantanana Uana manulura kufuku andwane wanaureria na umangidi una umambe fukwana nifiana kuetu atale fayanganu pamutiaye arimbula ananganaye anaparanya muana nanulura kufuku andwane wanaureya na umangidi una umambe fukwana ifiana kuetu atane Fayangano pamutiaye Aripura nanganaye Anya paranya Nyadi mafayanao mba tsisy arombakay eo an-tananawe tsy navelanao irery aho fa no tsimbininao sy narovanao atao parte pasterantsakany Nanao aza mody efa natolotrao anavotana frera lala tsy vovaloko tompo fisarako indri mianarana Yadi mafayanao mba tsisy arombaka eo an-tananawe tsy navelanao irery aho fa no tsibininao sy narovanao Renanao aza mody efa natolotrao anavotana tsy vovaloko tompo fisarako indri mianarana Wanaureya na umangidi una umambe Fukwana ifiana kuetu atane Fayangano pamutiaye Aribula nanganaye
Azana fuka myankurecha Uderana nanarana Amtona timisi vetra Pastor Anjako. Hey, Paramnya hanya paramnya hanya paramnya Somary malakilaky tsika, somary malakilaky tsika tompoko. Aramaro lalane Efa vita lalana Jesus lalana Makan Aramaro lalane Jesus lalane Makan Kami saitalo Simba na patadalala Lala naman de paradisa simba fata tayo Sufa Deus Jesus Kama fata na ng masaf Lala naman de paradisa Yepa buha bojeti Yepa Hala Jesus lala ne Makan Aramaro lala na Yepa vita lala na Jesus lala ne Magana tantra Zama Tam saitalo Tiba na patadalala Lala na mande famutena Tiba patatayo Sufa Deus Jesus Napa patadanan maza Lala na mande famutena Yuan isay tibe Jesus lalana Makan Aramaro lalane Uazala Jesus lalana Yo So baba Super Sandra, Jesus. Hoppa, 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 hoppa. Aramaro lalane, uazala. Aramaro lalane Jesus Makan Yo
Saina feto, saina feto. Simi simi tumane, simi simi tumane. Saina feto, saina feto. Simi simi tumane, simi simi tumane. Eh baba. Sai na veto, sai na veto. Simi tumane, simi tumane. Chi, itera. Aracantie, itera ifale, itera ifale, itera ifale, itera ifale, itera ifale, itera ifale, itera na, itera ifale, ankalasana, itera ifale, antiwana, itera ifale, yeah, papa, tiba. Asala. E for bretta fiderana chan. Fiderana chane, fiderana jane. Fiderana chane, fiderana jane. Yo. Fiderana chane, fiderana jane. Yo, levo. Terase, ci mangi curase, sammi terase, ci mangi curase. Sammi terase, ci mangi curase, sammi terase, ci mangi curase. Sammi terase, ci mangi curase, sammi terase, ci mangi curase. Era impare, era impare. Itera ifale, 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 itera ifale. Olha ora, suba. Oye, yeah. Oye, yeah. Oye, I'm fifalina no ideranas, I'm fiubina no akalasana, isi keretra no iraisa, iderama ilaito punyai, I'm te atana na yukunidi, and I was you fire resikini. Oye, yeah. Oye, yeah. Oye, oye, leva breto. Amfifalina no iderana. Ewala ye. Iyala wazi. Isikareta no tukunite. Iula niwe. Iula now. Yute atera. Aire saina isikati. Iyaride. Fiderana. Fiderana. Yutiula. Machamzaya.
misy andera reto pastera Norien, mbola misy andera reto anatitra. Mbola anatitra reto dera reto afaka miditra midina vanina reo midina varoa dia midina. Reto mpidera reto mbola anomeny anjarany koa. Metsika an'Andriamanitra tompoko ny dera sy ny aja, ndaotsika hitehaka mafy ho an'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity izany. Alleluia. Tompoko lasy tompoko vavy, mirahira ny voromandalo ary miorakoraka ny saona okora, misiotsika ny rivo malefaka, miofofa ny azo anala, manonjanonja ny ranomaria ary safinofo ny hafaliana kosa. Isika rehetra eto amin'ny refy eto androndrakely satria noho ny fitahin'Andriamanitra dia folaka ambozony taona ka nahatratra izao asaramanitra lehibe izao, izay andro 20 janoary 2024 izay taona dia avintsika amin'izao fotoana izao izany. Hoy ny teny malagasy manao hoe raha mandalo ny amin'ny zokolona dia manaova mba ilalana, raha iserana amin'ny atom-panahony dia manaova azafady. Tompoko, indrindraindrindra iteny ataony loatsika dia manao azafady tompoko, manao azafady tompoko lahy, manao azafady tompoko vavy. Mijoro eto ny tenako, mitondra ny fitenenana, tsy ray aman-dreny, tsy olonena fa matadidy, tsy tolo fa zanak'antitra. Mijoro eto anatrenareo, tsy mba zokiny fa zandriny. Zaho ny tena maivana indrindra ry havana ka noraisin'ny olona ho ampiasaina. Zaho ny vato maivana indrindra tao anaty rano ka niraisiny mba ho toroahana. Miala tsiny tompoko, manoloana ny voninahitra ireo izay manatrika etona satria voasalovaka mpitenenana avokoa ianareo rehetra. Ray aman-dreny, zoko betoaray, ianareo mitovy saranga amin'ny tenako, zandry, zanaka maleo malasana, ianareo ambindremba vilanitra. Ny tsino mantsy tahaky ny afo, ka zay milalao ihany no may. Koa miala tsiny aho, miala fondro, miala salofito, ny asina kosa dia eo amin'ny andrempanana azy avy ary ny voninahitra tompoko dia ho an'Andriamanitra rery ihany ary fiadanana ho antsika rehetra refy eto androndrakely izany. Ny araba kosa dia atolotro antsika rehetra. Arabaina atao vorombola re tompoko, hitafy ny soa sy ny madera ahirindreo mpitazana ne isika rehetra. Arabaina tompoko lahy, arabaina tompoko vavy, arabaina tratry ny taony. Teka mafitsika rehetra. Zay ny ela tompoko lahy, zay ny ela tompoko vady fa mitodika aminareo ray aman-dreny izahay. Aminareo pasteur Randremina Evravelona Adolphe. Manasa anareo mpivady tompoko ampanetretena andrepetena. Fitenin'ny olona moa mananga mavesatra fa manasa anareo mivady mba hiakatra te ambony. Tsangantsika rehetra tompoko. Eny tompoko, tsy fandraka nasesiky ny fively re pastera, nakotroko nasetriky ny selatra,
fa tena nasesiky ny fitiavany zay rehetrarehetra tonga eto tonga iarabanareo amin'ity tontaona voalohany taona ity. Ianareo manko no masoandro manazava ny andro, volana manazava ny alina ary faka mitsimika soloarano ny poiranay tao amin'i Jesosy ka dia isaoranay lay nahary nanome anareo mivady an'izao taona izao ka hanatratrarantsika nyity taona vaovao ty ary misaotra an'Andriamanitra izay fa mbola velonay zao matsarinareo mivady miriary matanjaka mbola afaka miaraka aminay amin'izao taona vaovao izao. Arabainareo mivady fiteny moa ny fitenin'ny malagasy dia zao rehefa natratra ny taona tahaka an'izao hoe natsipaka le toka-pielina tahaka ny volana isika dia iny taona lasa iny izany. Arabaina fa natratra mpifaliana ty taona ty lay toka-mahenina tao masoandro dia ty taona vaovao zay diavintsika itya izany. Arabaina amin'ny fofeny fitiavana ary tsy ho dilany sabatra sy ny mananjarany ianareo mivady sy ny ankonanareo pastera Adolphe mivady. Apetrao molotro ny tananao dia andaotsika hanoroka anazy ndao hitehaka mafitsika rehetra. Tompoko lahy sy tompoko vavy, engane zao taona vaovao izao ahitatsika an'Andriamanitra miasa ny fiainatsika hitondra soa sy ny tsara drany ka ho tody ny 100 taona hipetrahana sy ny 1000 taona honenana ne isika rehetra. Asitsika tehaka mafy be. Otoloran-jafy kely satroka ane isika ary omen-jafy fiafitena isika rehetra atao anatin'izao fiangonana refiandrondra kely izao. Pastero, iondrika ho voky tantely ane ianareo mivady ary raha mitraka dia ho voky ronono. Donc tsika mbola hitehaka io. Ary Andriamanitra manankaream-pahasoavana ne hanome anareo mivady hery sy tandrika sy fahasalamana mandritra ny taona ka hifanatitra mibady sy ny zanaka mapara hatratra ny taona maro mifandimby ka atosa tsy aka ny jadavan'ireo adidy amanandraikitra izay mbola miandry anareo. Pasteur Daniel, mbola miandry anao Madagasikara hanorina trano refi BDB eto amin'ity firenena ity hitondra famonjena ho an'ny vahoaka malagasy. Manaraka izany ny manditsy amin'ny amponga ho ny tompoko dia maivana, ny mikalo tsaram-baliony dia tsy manga ary mifaravoravona tsaram-panomezana amin'ny asaramanitra toy izao ny dia zava-poana ihany satria ohatra ny mandalo sy miseraka ihany tahaky ny fofona nahandro. Androany izy mivady dia tsy tahaky ny fofona nahandro fotsiny tokoa fa nanomana zavany reto zanaka ao reto, nanomana voankazo mamy ho anareo mivady, nanomana vorona ihany koa ho anareo mivady. Ny fiangonana 20 tafy eto Antananarivo ho mariky ny solom-body ako ho anareo ray aman-dreninay. Kely dia kely izy nefa tompoko atolotra iny tokony tantely tapabataka ny fo no mameno azy izany. Asaitsika reto mpanatitra an'ireto fanomezana solom-body akoa ireto mitondra ny voankazo mandroso teny loana dia mba asitsika mozika arahantsika ety anoloana, atorotsika ety anoloana Pasteur Adolphe mivady izany. Feny dia feny totompoko ny fo fa
fifaliana dôly izany rehetrarehetra zany mangataka mangataka hirana inona ry ity atonikirana hira zava-maneno anankiray a alefatsika mandroso ety anoloana dia mandroso a tsika manatitra ento isaorantsika ny tompo zay a any mpanompon'andriamanitra teo moa nampahery pasteur Ratovy Moria Armand hoe ny fanomezana farany tena tsara lavitra indrindra dia ny vavaka tena ndaotsika rehetra tompoko androany ny vavaka ho an'izy mivady rehetra fanomezany ireny aranofo mandalo ihany fa ny vavaka kosa dia ditika azo manimpofona isan'andro eo anatrehan'Andriamanitra ndre nandeha lavitra tamin'ny toerana anankiray aho za rery tamin'izay dia tany akodaoda tany natsapako hoe tena misy olona mitondram-bavaka anaranga matotonga amin'izao toeran'izao a dia nisotra an'Andriamanitra mihitsy tamin'izay hivavaka ao anazy mivady reto sika androany hivavaka tsika mba tena hoe ny amo ohatra amin'izao mivavaka zao dia tena tsy marina mitondram-bavaka fitahinana azy mivady fa zao foana ny tonom-bavaka hoe ela velona ny pasteur Adolphe mivady zany mihitsy ka alefatsika ty anoloana ny tanatsika rehetra tompoko mangataka amin'ny pasteur Adolphe mivady hitsangana vetivety fotsiny toatsika hoe même pas 30 secondes tsika hivavaka anazy mivady fahasalamana faela velona
Zany ny tononontsika aminazy mivady reo ary ny zanany rehetrarehetra ne anangana Andriamanitra ne anangana anazy ho lasa mpanompon'Andriamanitra tahaka azy ihany koa. Ivavaka tsika tompoka andeha rehefa tsika niloana ny tanantsika ary. Misaotra anao zay ry Andriamanitra ray ny tsara indrindra zay ny an-danitra. Misaotra anao indrindra raha mbola afaka ivavaka anreto mpanomponao reto. Lehibe Andriamanitra ny famindramponao amin'izy mivady reto. Andriamanitra, ela velona ne izy ireo araka ny fanirian'ny pasteur Adolphe tokony ho tanterahana amin'ny fiainany 20 taona ho anazy mivady reo. Andriamanitra, ho tanterahana eo aminy. Mbola maro Andriamanitra ny zavatra ilainao Andriamanitra eto amin'ity firenena ity ho anazy mivady reo. Ary tena manokana mihitsy Andriamanitra ny tena tanteraka ny riny fon'izy ireo. Ka na inona zava-misy eo aminy dia meo faela velona izy, meo fahasalamana izy. Atsangano izy Andriamanitra tena mbola ho lehilahy mahery, vehivavy matanjaka eo anaty Andriamanitra, hitondra ny afo ny filazany tsara eto amin'ity firenena malagasy ity. Ho ampiasain'Andriamanitra ne izy ireo Andriamanitra, hitondra famonjena lehibe ho an'izao firenena malagasy izao. Ny dery, ny ady, eny ny Andriamanitra ho anao rerian'ny Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Zay tsy voatony ny vavanay ry Andriamanitra ray ny tsara indrindra o. Dia omena ianao Andriamanitra ny fahefana fely satria Andriamanitra manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra ianao. Tanterao amin'izy mivady Andriamanitra zay tsy voatony ny vavanay. Ny dera mandaza Andriamanitra teo anao reriany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andriamanitra mifiadanana ne hanome anao soa sy fombiazana ka ho tojo famamina soampoko ny fahasambarana ne ho tsara antitra aza marofo pastera eto ampamarana teo zay hoe raha lava ho ny bozaka veriny kisoa, raha lava ny teny veriny soa. Samy ho tahinan-janahary isika rehetra tompoko. Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy. Amaranako azy farany ngamba dia izao. Tsy afaka miara-misakafo aminareo mivady zay tompoko. Fa ty mba misy solon-tsakafo. Izy madama vadiko a, zay tsy malala. Misy solon-tsakafo avy aminay fiangonana 20 tafo a. Mariky ny fiarahanay misakafo aminareo tompoka dia mirary soa, mirary fanambinanao tsika rehetra dia misaotra betsaka indrindra nareo mivady a. Misaotra betsaka tompo tahin'Andriamanitra indrindra faranako ny teniko izany azafady. Samiara makantoerana tompoko. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ary mame voninahitra azy satria noho ny fahasoavany dia nomeny tombonandro avelomana hatrany ary nataony natratra an'izao taona 2022 izao. Noho izany mampanompon'Andriamanitra anay mivady dia manolotra ny arahaba anareo fiangonana izahay noho izao taona vaovao nomeny antsika izao. Faly sy ravo ny fonay amin'izao fotoanany fifiampiarabana ifanaovantsika izao ka ho zahay mivady aminareo fiangonana zanakay. Sambatra raha samy azo no ny ambiaty fa nahazo fity tamin'Andriamanitra ka nataon'ny olona ho famantaran-taona. Sambatra raha samy zava-maniry ny maitso ririnina fa varatra misalahy amin'ny betsaka ririnina tombondany ihany ary sambatra raha samy mpanompon'Andriamanitra izay mianakavy fa nitoloranareo aja sy voninahitra be ka noarabainareo sy ny rarenareo soa tahaka izao. Ambonin'izany mbola nitoloranareo fanomezana maro na rana vola mikarena ihany koa. Malona izany tsy hainay tompoko ny tsy saotra sy tsy ankasitraka an'Andriamanitra satria tsy avy amin'ny olona izao fietsika asehonareo izao
fa avy amin'Andriamanitra lay Andriamanitra raintsika. Ary misaotra sy mankasitraka anareo ihany koa izay mivady satria ny fonareo feny fitiavana anay no nanosika anareo anao zao fihetsika mate idera izao. Omena tompo ny voninahitra. No zany rehetra zany dia ndreto izay mivady tompoko lasy tompoko vavy, ndreto izahay manolotra tsodrano lehibe miisa 7 ho anareo fiangonana sy ianareo rehetra manatrika an'izao fotoan-dehibe izao. Misy matoky izahay fa tsodrano entinay ho anareo androany dia tsodrano nataon'Andriamanitra hiantoka ny fiainanareo ray mantolo mandritry ny taona 2022. Voalohany ho izahay mivady, mionera be ny laninareo taminay tompoko, ho toy ny fidoroboka morany ny arenanareo ray no tinapaka fa zato no maniry. Ary ho nerin'ny tompo ho zato eny ihany koa ny fanomezana nataonareo anay teo. Ary mbola mitsodrano anareo hatrany izahay mba ho tanteraka aminareo ny teny nataon'i Jesosy hoe fatra tsara sy ady ahitsana no afatratra ka mihoatra no meny ho ao amponareo no zao fanomezana nataonareo ho anay izao. Ho amarin'Andriamanitra manomboka an'io zany teny zany. Ary mbola mafisinay ihany koa lay tsodrano malagasy manao hoe raposy no ny alana manjary kitapo, raha kitapo no ny alana manjary vata, ary raha tokantrano no ny alany manjary lapasoa. Ka ny soa rehetra nataonareo anay tamin'ity androandroany ity dia ho ataon'Andriamanitra lalam-pahombiazana ho anareo mandritry ny taona ray mantolo. Ho tanteran'Andriamanitra aminareo izay mino ane izany rehetra izany. Faharoa, aza matahotra ary aza manahy fa na inona zavatra efa niseho sy izay mbola iseho eto ambony tany amin'izao vaninandro farany izao dia anavaka ny olony amin'ireo tsy olony ny tompoandriamanitra araka ny faminaniana. Ho avan'Andriamanitra tokoa ane ianareo olony izay vonona nanolotra ny tenanareo, ny ainareo, ny fananareo, ary vonona ihany koa ny hanolotra ny fanananareo ho fanatitra ho an'ny tompo amin'ny tetony ity. Ka ho tanteraka aminareo ilay faminaniana nampitoran'Andriamanitra malakim-paminany ho izy dia ho mamin'i Jehova ny fanatitry Joda sy Jerosalema tony tamin'ny andro fahiny sy tony tamin'ny taona taloha. Ka dia ho hitanareo indray ny tsy fitoviany marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Sy ilay faminaniana manao hoe ary posaka aminareo izay matahotry ny anarako ny masoandro amin'ny fahamarinana, manana fanasitrana anao amin'ny tanany ary voaka ianareo ka hifaly evanja toy ny zanako bony fahasoavana ne ho amin'izao fiangonana izao. Fahatelo, tonoko aminareo fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy lay tsodrano nomena any Jakoba, hoy aho aminareo hanomezan'Andriamanitra an'izao fiangonana izao ane ny andony lanitra sy ny tsiron'ny tany, ary ho vokisoa sy fitahina mandavataona ne ianao re fiangonana. Ka ho tahina ianao raha miditry ny trano fonenana, ary ho tahina ianao raha mivoaka. Ho tahina ianao ao an-tanàna misy anao, ary ho tahina ianao any an-tsaha.
hotahina ny ateraky kibonao sy ny zanaka manjafonao ary hotahina ianao any amin'ny toerana rehetra zay misy anao any. Hosokafan'Andriamanitra aminao ny trano fitehirizan-tsoa ka ho arotsany eo aminao sy ny ankonanao ny loharanom-pitahina mivatravatra zay anovany tantaram-piainanao ratsy ho lasa tsara. Ary ho nerin'Andriamanitra avokoa ane reo fatiantoka nentin'ny fahavalo namelanao nandritry ny taona maro, ny ezina ho lasa hazavana, ny alahelo ho lasa fiadanana, ny ranomaso ho lasa fifaliana, ny akivina ho lasa fanantenana, ary ny osina ho lasa fitahiana sy fanambinana miopapana. Ary tahaka ny tondran'Andriamanitra ny Jakoba mpanompony no hitondrany anareo amin'ity taona ity. Hoy izy tamin'izany, tsy nitondrana inona inona afa-tsy nitehiko ihany aho fonita ty jotany ity, nefa ankehitriny efa tonga toboroa aho. Ho arak'izany anie no ataon'Andriamanitra aminareo. Ho toka fitahiana ho an'ny hafa ihany koa anie anareo. Fitahiana hatrany anie fiainanao ry fiangonana mandritra ty taona ity. Faefatra, tsofina rano ianao ry fiangonana taranaka voafidy firenena masina. Tsofina rano ianao ry fiangonana taranaka Abrahama mba ho mpandresatrany amin'ity taona ity. Tsy isy fahavalo ajanony eo anohanao. Ho amarin'Andriamanitra aminao mandritry ny taona ane ny mampandresanao ao amin'ny Kristy Jesosy. Hotahina tokoa reo zay mitahy anao, fa voahozina kosa reo zay manozina anao. Fandresena mandrakarivane ny mombanao ry fiangonana. Fahadimy, tsy andalo fotsiny ty ton'ny taona rehetra ne ty taona diavintsika ity. Zay mivady aminareo zay notoloranay nitsodrano androany. Amindra fo aminareo aneny tompo, ka ho tonga aminareo tsy tapaka ny zava-tsy ny lanitra zay maro tahaka ny kitana. Ary ho tanteraka amin'izao fiangonana izao le teny nataon'ny mpanao salama manao hoe fa tsy aro zava-tsoa ho an'ireo zay mandeha mahitsy vady ny tompo. Ho fahatsiarovana lehibe ho anareo izany amin'ity taona ity. Fahasoavam-be ny mombanao ry fiangonana. Fahenina, mitsodrano ry fiangonana izahay mba ho tonga aminareo ny famangin'ny fanahin'Andriamanitra, ko lasa fiangonana mafana sy mirehitra, ary ho lasa fiangonana ampiasain'Andriamanitra ho famonjena marana isika amin'ity taona ity. Azo fanan'ny olona marobe ho antompane zao fiangonana izao amin'ity taona 2024 ity, ka ho lehibe indrindra ny valim-pitiany. Maefa be ho an'ny tompo ry fiangonana be valim-pity. Fafito, mbola hidiko ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity hatrany ny diloilo fansorana ho fanokanana ity trano ity isy ho fanamasinana azy. Ka dia ambarako amin'ny fahasahina fa tahaka ilay tempolo natsakan'i Solomona ane ty trano fiangonana ity, ka hitoetra ato mandrakariva ny fon'Andriamanitra sy ny masony. Noho izany tsofinay rano androany ato amin'ity trano efa no masina ity
ianareo mpanompon'andriamanitra rehetra mpiara-miasa aminay mivady tsofina rano ianareo mba ho eo aminareo ny tanan'andriamanitra ka ho lehilahy sy vehivavy ampiasain'andriamanitra tahaka ireo mpanompony rehetra teo aloha ianareo fombiazana trany miombanao ry mpanompon'andriamanitra isany ka dia ho fanamarinana zany tsodrano rehetra zany dia hitiko ato amin'ity toerana ity zao diloino fanosoran'izao Antananarivo fa 20 volana janoary taona 2024 pasteur Adolphe Sy Danielna randrany avravelona manarak'izany dia asaina avokoa ianareo mpanompon'andriamanitra rehetra mpiara-miasa aminay mivady zay tonga eto nareo mpatsiny fiangonana rehetra moa no asaina zany androso fa ianareo mpanompon'andriamanitra mpiara-miasa aminay mivady zay misotena amin'ny fiangonana tsiraray avy androso eto anoloana eto fa ivavako anareo aho amin'ny anaran'i Jesosy fa Andriamanitra hiasa tokoa amin'ity taona 2024 ity. Tompo Andriamanitra ianao no lay Andriamanitra tsy to Andriamanitra tompon'izao rehetra izao avy aminao ty fitoam-pivavahana androany ity zay nitondranao anay ko ankehitriny ndreo ny mpanomponao zay mpiara-miasa aminay mivady natsonao ho amin'ny fampandrosoana fanjakanao ho amin'ny famonjena fanany olona be dia be eto ambonin'ny tany ko amin'ny anaran'i Jesosy mbola manidina zao diloilo zao ihany aho ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity ho fanosorana andreo mpanomponao reo ho fanosorana andreo mpanomponao mpiara-miasa ireo ka dia aleo alasa eo afampandrosoana fanjakanao tokoa izy ireo Andriamanitra ka tena ho avahanao fa amin'ity taona ity dia ahery amin'izy ireo ny tananao ary ahery amin'izy ireo ny herinao lay tananao magaga lay herinao tsy to matoky ao Andriamanitra fa dia ho arak'izany tokoa ny fiain'izy ireo ary afafiko ny rano Jesosy fiarovanao azy ireo amin'ny ratsy rehetra ka naiza naiza misy azy dia misy anjelin'Andriamanitra marobe hoe eo amin'ny fiainan'izy ireo ho amin'ny fiainan'izy ireo ho eo amin'ny fiainan'izy ireo ka dia misaotra Andriamanitra misaotra makasitraka anao zahay halleluja halleluja avia itsaoka azy avia itsaoka azy itsaoka azy zay tompona avia itsaoka avia itsaoka avia itsaoka zay mbola veritsika fantialiny ihany avia itsaoka avia itsaoka avia itsaoka zay ka dia ho amintsika rehetra fiangonana ho aminareo mpanompon'Andriamanitra zay mandro taloana ny fombiazam-be amin'ity taona 2024 ity dia samy makatoeranareo azy dia omeko ny mpanompon'Andriamanitra zay pasteur Randriana Solime zany ny fanomezana fotoana mialatsiny raha andray fitenenana fohy
eto anatrihan'izao fivoriana mahafinaritra sady tsara indrindra izao ho an'andriamanitra ny voninahitra ary dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy trato taona 2024 ity. Andriamanitra ne ato zay rehetra irinao, zay rehetra ravinao ary zay rehetra omeny ho anao amin'ity taona ity. Manoloana ny tsodrano zay notadiavina mafy nefa nomenareo mivady maimaim-pona dia indreto izay fiangonana 20 tafo araky ny voalaza amin'ny heritaona angamba mety ho 70 tafo mety ho 80 tafo dia hanao anaindray no fiarabana tratry ny taona amin'izany fotoana izany. Raha jerena mitombo isan'andro, mitombo isan-taona ary mitombo tsy manapataperina ny olona ao any an-danitra any. Na izany aza nefa misy ihany ny very fa tsy mampihetsy-bolomaso antsika izany satria reno ny tsodrano mamy dia mamy, tsara dia tsara ary fakasitraka hoentina manatanteraka ny asa. Ho anareo mivady tsy manakambara fa tsy zao ihany aho. Engany ity taona 2024 ity dia ho avy roeny daholo nataonareo tamin'ny heritaona no vitanareo amin'ity. Na amin'ny lafin'ny asan'Andriamanitra, na amin'ny lafin'ny fahasalamana, amin'ny lafin'ny ankohonana, amin'ny lafin'ny fiarahamonina, amin'ny lafin'ny firenena. Tian'ny olona rehetra ianareo ary mamina indrindra ka indreto zay atao hoe farany kely indrindra ato anatin'ny fiangonana nananganana mba hiteny eto. Maniry fahasalamana feno, maniry fahatanjahana, maniry fahavitriana, maniry fahavitana zavatra ngezabe ho amin'ny asan'Andriamanitra sy izay mahasoa anareo. Tompony atateraka zay rehetra irinareo na makaiza ary nahoana. Ny fiangonana 20 tafo dia tolorana fiarabana ihany koa ary tsodrano amin'izao fiafarany nandrasitsika ny tsodrano izao. Mamy dia mamy ny tsodrano ary manahoana fandraisantsika azy? Mba raisina amin'ny finoana ve? Mba raisina amin'ny fanantenana ve? Mba raisina mietaeta ve? Sa adino raha vao vita ny eto? Ry havana, raiso izany abaribareo anatin'ny tokantranonao dia isaky ny mandeha dia ity le tsodrano 7 natao mba hitondra vokatra lehibe ho amin'ny fiainanao. Inona ny teny azo ambara eo anatrehany toetrandro tahaka izao? Tsisy azo lazaina fa tsy ny hoe andeha hindrana ireto ten'Andriamanitra ireto ampiana kely araky ny etaetapo ao anaty. Oma Jeremia ao amin'ny bokin'i Jeremia, izao manana lalana iaverana anareo, mahalala ny hevitra iaverako anareo hoy Jehova, dia hevitra ahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanananareo fa fanantenana ny amin'ny farany, ary raha hiantso ahy ianareo dia ka handeha sy hivavaka amiko dia ho tanterahako zay rehetra mahasoa anareo. Hoy koa ny Tesalonianina voalohany, ary Andriamanitry ny fiadanana anie hahamasina anareo samy ho tanteraka ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo, ny ainareo, ny tenanareo, ampiko hoe sy ny fiangonanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy Tompo. Averiko indray mandeha iny Andriamanitry ny fiadanana iny
hamasina anareo samy tanteraka ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo ny ainareo ny tenanareo ny fiangonanareo ho tanteraka ka tsy anatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompo. Ozy ny Petera faharoa dia hafa mafy hoy ny Petera faharoa amaranako azy ampitomboina ho anareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Tompoko lasy tompoko vavy, mahafinaritra ny manompo ny tompo ary mino a fa le hira tsy halatra amin'ny farany miaraka amin'ny Jesosy no tena ho amponao ka tanteraka fifaliana amin'ny zavatra rehetra izay atao ary ho ambiny bavaka ny antsika rehetra ka andraintsodrano ho reharehantsika ao amin'ny fiainatsika. Misaotra tompoko. Eny tompoko ao faranantsika ny fotoana dia tsisy mivoaka sika rehetra aloha fa mitsangana isika zay nanatitra zay naka amin'ny pasteur Adolphe mivady tany tokantranony dia angaviana manatitra anazy indray avelatsika izy mivady andeha miaraka amin'ireo cortège pastoral reto miaraka amin'reto bidera avy any Ambatolampy reto anatitra anazy eny tokantranony amin'izao fotoana izao izany dia eno tsara azafady indrindra mba mihaino tsara ianao afaka fefakadinao na afaka atsasakadiny eo isy mariazy hiditra ato dia raha tany ity ka misy potina biscuit na bombo ao ambaninao dia mba rao fa tsy ho tratra tsony raha mbola fafany ty trano ty fa mba miangavy re tompoko esory a zay bombo sy biscuit ao ambaninao ao. Angatantsika pasteur Adolphe mivady hitsangana ary dia hiaraka amin'ny hira fiderana dia tamin'ny farana ny fotoanantsika efa mivoaka mihitsy mivatsy ny tavavoaka izay tsika rehetra vao mivoaka Jesosy ny atsika afako aby soba Jesosy ntsika jiaby Jesosy ntsika Jesosy ntsika jiaby Jesosy ntsika Jesosy ny atsika jiaby Jesosy ny atsika Jesosy io zama tsy mba manavaka tsisitsisy nandetin'ny lisansa nandoba paradisy Jesosy io zama tsy azo vazivaziny zay afafiny olo no tsinjany baba Jesosy io zama tsy mba manavaka tsisitsisy nandetin'ny lisansa nandoba paradisy Jesosy io zama tsy azo vazivaziny zay afafiny olo no tsinjany Jesosy ny antsika Jesosy mahita Jesosy ny antsika hatramin'ny farany Jesosy ny antsika Jesosy mare Jesosy ny antsika mandraky izay Jesosy ny antsika Jesosy mahita Jesosy ny antsika hatramin'ny farany Jesosy ny antsika Jesosy mare Jesosy ny antsika mandraky izay Jesosy io zama tsy mifidy tavan'olo anao décidé izy toujours pareil Jesosy io zama tsy azo vazivaziny zay afafiny olo no tsinjany akore anao fake baba Jesosy io zama tsy mifidy tavan'olo anao décidé izy toujours pareil Jesosy io zama tsy azo vazivaziny zay afafiny olo no tsinjany Jesosy ny antsika Jesosy mahita Jesosy ny antsika hatramin'ny farany Jesosy ny antsika Jesosy mare Jesosy ny antsika mandraky izay Jesosy ny antsika Jesosy mahita Jesosy ny antsika hatramin'ny farany Jesosy ny antsika Jesosy mare Jesosy ny antsika mandraky izay
dia saya aloha ny androany tsy saya aloha ny androany oriavana zay no masakana rosonay tena fifalianay tena maminay raha ianao nandray niafatra Tena fifalianay tena maminay raha ianao nandray niafatra Anyorina teny mbola iaona tsikiray Anyorina raha sitraponiray Ifampahery iaraka ivaly Iaraka intera amin'ny feoira Ifampahery iaraka ivaly Indray intera amin'ny feoira